Isaorantsika Lainary no ny nanomezany antsika menakavy andro vaovao indray amin'izao alarby 17 ny volana jolay 2024 izao manantitra ny arabo ambam-pirarintso ho antsika menakavy na ianao eto an-toerana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia ananterana an'izay arabo ambam-pirarintso izay ataontsika arabany manjaka miadana samy mahazo ny lafalo. Raha ny fandehan'ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Madame ity fotoan'ity, eo ny famakafakana toy ny mahazatra, eo ny fanomezam-baovao ihany koa izay vaovao alalintsika atao anatin'ity fandaran'ity. Eo ihany koa ireo mpisehatra maro samihafa, anisan'izany ny namana fanira safy manantany fa ho avy eo izy fa avy ihany. Eo ihany koa ny mpisehatra efa tsy izy vina amintsika intsony rehefa alarby tahaka an'izao, ny député fetra izany sady lehibe ny vondrona parlementaire antika Madagasikara amin'ivon'ny parlementa eto amin'ny firenena. Dia eo ihany koa Andriamato Motarson Alleluia izay mpisehatra eto ihany koa izy rehefa alarby tahaka an'izao. Tamin'ny heriny izy mialatsiny satria tsy afaka niakatra teto noho ny tsy fahasalamana, ny tsy fahasalamana tompoko dia pahazo ny olombelona ka dia tsy maintsy karakara tena aloha zany atao tsara izay nahasalamaka dia efa salama tsara Andriamato Motarson Alleluia dia hiakatsehatra eto izy zany amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada. Ny afahantsika manaraka an'ity fandaran'ity moa dia averimberina hatrany fa eo ny Radio Mada mazava loatra, ny MBS Radio, ny fahitalavitra MBS, ary eo ihany koa ny YouTube sy ny Facebook. Nisy olana kely tany amin'ny YouTube sy ny Facebook tany noho ny antony fandraisana moa zany resaka connexion sy ny sisa dia efa milamina ka raha hoe efa milamina tsara zay araka ny nambara dia mazava loatra manaraka ny fandarantsika toy ny mahazatra fa raha misy ny tsy fitezany dia tsy maintsy eo ny fanamboarana isan-karazany arak'izay afaka amboarina moa zany fa itony connexion tony dia zavatra manokana ny momba zay raha vao resaka hoe tambazotra indraindray kofokofona, indraindray misosa tsara, indraindray sahirakirana sy ny sisa dia izany rehetra zany tsy midika mihitsy akory hoe tsy afahantsika manaraka ny fandarana fa hita foana zay azo atao rehetra. Zay ary ny hoe tompolasy tombovavy fa hiditra amin'ny votoatin'ny fandarana isika. Ny tontolon'ny asa fanaovana gazety aloha eto Madagasikara dia misaona satria namoy namana anankiray ny mpanao gazety, ny fianakaviam-beny ny mpanao gazety eto Madagasikara, namana Ony Rambelo. Lasa namana Ony Rambelo izay fantatra teo amin'ny asan'ny tontolon'ny fanaovana gazety teto amin'ny firenena. Tany amin'ny gazety an-tsoratra tena nahafantarana azy fa ahafantarana azy ihany koa tamin'ny alalan'ny Ainao Manjery izany. Mpanao gazety tena mavitrika, mpanao gazety tena nanatosaka ny herin'ny rehetrarehetra teo amin'izany sehatra ny asa fanaovana gazety izany ny namana Ony Rambelo fahavelony. Ary raha hoe ny fianakaviam-beny ny mpanao gazety eto Madagasikara dia heverina fa dia mahafantatra any Rambelo avokoa zany ny kamarony, eny fa na dia ny zandry taty aoriana azy ka dia izay no azo ambara aloha dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany Ony Rambelo zany. Ny ekipa rehetra eto amin'ny miara-manonja ny MBS ny Radio Mada noho izao fahalasana ny namana izao. Raha ny tenanay manokana dia mahafantatra tsara ny Ony Rambelo. Raha ny vanim-potoana fandimby teto amin'ny firenena dia teo foana Ony Rambelo nanao an'ny asa fanaovana gazety, eo ny fitaterana ny zava-misy zay mampanao gazety mpanao gazety, fa eo ihany koa ny famakafakana na ny analizy tahaka an'izao atao eto amin'ny miara-manonja zao. Manana ny fomba fanaovany analizy izy, manana ny fomba fijeriny izy eo amin'izay hoe raharaha pirenena izay, ary tsy misafidy kianja izay hoe hiasana.
eo amin'izany tontolon'ny fanaovan-gazety izany be dia be ny zavatra noentin'ny namana Ondrabelo teo amin'ity tontolon'ny asa fanaovan-gazety ity, ny asa fanaovan-gazety izay mampiaina ihany koa ny firenena tompoko. Raha tsy misy ny gazety, raha tsy misy ny mpanao gazety dia firenena maty ny firenena anankiray naiza io tenenina io izany ka dia zay no azo ambara momba n'izay fahalasana ny namana Ony Rambelo izay ny zavatra vita mody apetraka ho tadidy ho an'ny zandry rehetra aty aoriana izany. Zay ny momba n'iny. Fa eo amin'ny resaka fiakaran'ny viditsolika nanahoana ny fiantraikany. 2 andro zay ny lasa tamin'ny fampiakarana ny viditsolika, ny fampiarana an'io viditsolika io. Ny tiana tenenina moa zany dia hoe ny gazoil sy ny lasantsy. Nanahoana sy nanahoana ny teneneviny fiarahamonina teny, dia teo ihany koa moa zany ny fiakaran'ny sarandalana ho an'ny mpitatitr'olona. Teniteny ihany koa ny mpitatitr'entana, ny camion sy ny camionety sy ny izay mitatitretana rehetrarehetra fa tsisy hevitra ihany koa izay koa dia ampiakatra ny saran'ny fitaterana ny entana izay hoentinay. 2 andro zay no niainana n'ity ty lasantsy gazoil niakatra ity. Ny zavatra misy dia efa raikitra ny ngenongenona etsero dia ahoana zany, dia ahoana dia ny zavatra misy ihany koa dia ilay vahoaka malagasy no mifanenjana iny anivon'ny fiarahamonina. Ny mpitondra fanjakana ambony eny tsy mitaingina taxi be, ny mpitondra fanjakana any ambony any dia tsy mipetraka amin'ilay seza dimidimy any anaty taxi be amin'le planche kely ohatran'iny. Mbola tsy niakatra ny sarandalana raha ny taxi be dia tsy mandeha amin'ny taxi be izy amin'ny ankapobeny fa izy manana ny fiarany. Zay aloha zany mila mazava tsara zay. Fa rehefa niakatra amin'izay ilay viditsolika dia niakatra ny sarandalana, raha izay aloha no raisitsika ohatra dia efa fisavoritahana sy ady no hita tenenivon'ny taxi be. Ny zotra sasany tsy manaiky an'le 100 fa hoe arivo zay mety aminay, rehefa tsy arivo dia zay tsy hiasa. Dia ry zareo samy ao anaty coopérative ao ihany no tsy mifanaraka hoe ahoanako samy eto ve dia ahoana koa nisy an'izany. Dia le mpanjifa amin'izay, ilay mpandeha amin'izay, raha zay ho any raisitsika ohatra, iteny mantsika hoe nanahoana ny akon'io, dia mizaka ny tseran'ny aina satria tsy afaka ny asa ny sasany raha ny amin'iny hoe raha ny ranomaly zao nijerena, raha hoe miainga teto Andrenivohitra zany mandeha mena atsimo any makany Andoran'Foltsy any, wa be zara raha nisy taxi be dia hoe fa ahoana dia fifanjevona zay no zavatra hita. Dia rehefa tsy miasa ianao zany dia ny any amin'ny toeram-piasana tsy te halala fa hoe ahoana ny tsy niasa, aka le izy tsisy taxi be sisa, zany hoe lasa le fiainam-piarahamonina mihitsy no mikorotana. Ary rehefa tsy miasa dia lasa miteraka fahatiatoka ho an'ny orinasa, ny asam-piariana no misy fiatraikany ao anatin'izay. Vokatry n'inona io? Vokatry ilay zavatra miseho, niakatra ny viditsolika, niakatra ny sarandalana izay miteraka tsy fitovik-hevitra eo amin'ny mpampiasa ny eo amin'ny samy coopérative ohatra zany dia izay ny vokany. Dia rehefa jerenao zany le izy dia vokatry ny tsy fahaiza-mitantana daholo no mahatonga an'izay. Efa mba nieritreretiny izay nanapa-kevitra ny hampiakatra ny solika io ve zany zavatra zany, sa hoe ahoana, inona ny lalan-tsaina ny tondrandro zareo an'ilay izy eo any fanontaniana. Fa zany zavatra tenentsika zany hoe midongo ny coopérative sasany tsy mety mitondra, ny sasany mitondra ihany fa tsy 100, hoe niakatra zany ny viditsolika sy ny vidin'ny gazoil dia hoe ny frais zany hatramin'izay 500. Raha ny anay zao miainga avy any Sabonam makaty Andrenivohitra, tambola tsy niakatra ny solika 500. Zay aloha ny raha ny ainy zany. Fa rehefa niakatra io solika io
miala ny sabonamina fanga 800 700 antanindry zalahy aloha aiza miala de mitenao zany hoe eo ohatra hoe eo ambotra raba miala de 800 no lainy fa raha vao mihoatra ny andronombe de miteny vao tamin'ny maraina mihitsy miteny le mpandeha hoe za eo de zany teneniny teo eo Masay amin'ny miala efa 700 zany madama zany nataon'le receveur fa ahoana 700 fangatsy 800 700 le communication am'zany tsy mandeha am'izay izy fa ao anaty taxi be le olona vao mahafantatra hoe ay zany ty sabonamina makaty amin'ny vilany ty 700 de zany lasa misy tapadala-ndray ay zany misy niveau ana frais hoe 800 sy 700 araka tsy fantatra tsony ilay izy ao anaty taxi be anao vao mahalala an'izay direct am'izay ngenongenona zany ny zava-misy tompoko amin'izao fotoana izao ary tsy izay ihany fa ny sabonamina Antananarivo zany zao de hoe 700 tamin'ny maraina teo fa tranomaly io zany ny fanapahana tany fa ny mpandeha tsy mahalala ao anaty taxi be zao mahafantatra de resaka communication zany aloha de fa tsy ao ny sasany asiny soratra hoe 900 ariary eo amin'ny fitaratra 900 ariary ny sarandalana manomboka zao zany ny sasany ny fiara sasany tsy misy soratra ny akamaroan'ny fiara moa zany de tsy misy le taratasy milaza hoe izao ny vokatry ny antony na tonga an'io de ohatra hoe misy sonian'izay tompona andraikitra eo zany ny tany amin'ny coopérative sy ny namany ihany tsisy an'izany fa de sasany misy hoe 900 sasany tsy misy fa de ao anaty taxi be anao zay vao mahalala an'izay nakeny Andorahany fotsy tonga de tsy nandeha fotsiny zao ny taxi be fa hoe niaza indray resaka arivo ny makany Andorahany fotsy hafa ny fipetrany makany sabonamina hafa de ohatr'izany tsy misy zavatra hoe mandeha amin'ny laona le izy de inona ny vokany misy avoritaka sy mifanenjana ilay samy gasy io le gasy io fa tenenina foana le 700 miainany amban'ny fahantrano io zao Banque mondiale reo zany zao no misavoritaka ao anatin'ny fiarahamoninao de samy manao zay mapetipety azy tsy voafetsony lay rara eto amin'ny firenena sationany fotsiny zany eo amin'ny resaka fitaterana fa aza taitra fa rehefa nyteny ny teo anivon'ny mpitatitr'entana hoe izahay koa dia tsy maintsy mampakatra ny saran'ny mpitateran'entana eo zany hoe camionnety zay mpitatitr'entana ka mandeha amin'ny solika sy mandeha amin'ny solika gasoil moa zany ny akamaroany ny mpitatitr'entana hoe miresaka hoe camion zany tsika dia hoe ampiakatra koa zany zareo de fa nresana teo ny sarety any angamba sy ny posy no tsy mandeha amin'ny solika fa ny vatatenan'ny olombelona no mitarika an'iny fa rehefa mampakatra koa ny atsy de manana nikajo any koa ry zalahy mpanosika sy mpitarika sarety reny raha ny eto Andrenivohitra nresahana fa raha ny amin'ny lalam-pirenena aloha tsy misy sarety tonga hoe eto Antananarivo tonga any Fianarantsoa tsisy an'izany fa tsy maintsy mandeha camion de hoe ampiakatra ry zareo inona ny vokatr'izay de fa eo zany tsika menaka fa tsy maintsy hiakatra daholo ny zavadrehetra tsy maintsy hiakatra daholo akoatra ny efa niakarany teo mbola tsy niakatra ny viditsolika tompoko de fa niakatra ny PPN de niteny ny fanjakana hoe tsy mahazo mihoatra an'ity tsy mahazo mihoatra an'ity fa nga zany voaraka 100 satria ilay kajy ho an'le mpivarotra no mitondra an'io nisy zao nanontaniana mpivarotra eny amin'ny épicerie eny de zao no teneniny hoe raha nakaetany zay tamin'ny herinandro lasa de zao ny vidiny nakanay an'le izy ohatra hoe siramamy ray gony iny zany hoentiny de izy mpanjara de amidiny eo amin'ny épicerie de nakaetana andray izy herinandro tao arinan'iny de fa niakatra le izy fa tsy ohatran'le vidiny nakany azy teo tsony de nakaetana andray izy 3 andro tao arinan'izay de niakatra andray le vidiny tsy ohatran'le nakany azy tamin'ny farany teo
dia tsy oatra andrenakany azy tamin'ny herinandro lasa zany ny zava-misy tsy mbola niakatra ny solika tamin'izay fa efa miakatra zany zao ny solika dia ho hitantsika eo amin'izay zany lafarinina menaka siramamy vary savony zay zahatra rehetrarehetra zany dia ho hitantsika eo ny fandehana satria maninona ary amin'le ain-dehibe amin'ny mihitsy no voakitika ka any amin'le ain-dehibe no voakitika aty amin'le resaka hoe viditsolika vidin'ny gasoil sy vidin'ny lasantsy miakatra dia miteny ny mpitatitra hoe izay tsy afaky ny amono antoka fa tsy maintsy makatombony izay dia mpivarotra ihany koa tsy maintsy makatombony dia iza ny fafankihoany iza ny tratrafarany eo ilay olo-pirenena le olo-tsotra zay manjifa sy mividy entana no mizaka ny rehetrarehetra manoloana an'izay toe-javatra izay dia eo zany ny raharaha amin'izao fotoana izao ary raha ny fahitana azy dia hitatra io satria reto le mpitatitra entana reto efa ampiatra izy zany zao satria izy efa satria izy efa mividy amin'le gasoil amin'le vidiny amin'izao zany le 770 le 5,000 latsakary zato raha hoe ny gasoil ny resahana dia efa zay miditra ao anatin'ny reservoirany ao dia efa iova ny saran'iny zany saran'ny fitaterana dia mba mampiakatra ihany keo ny mpivarotra fa ilay tantsaha tena mpamokatra any ambanivohitra le tantsaha le tena mpamokatra le mifoha amin'ny telo maraina le mitondra angady mba manahoana momba an'izy ireny mba misy mpijery ve mba misy mpiresaka ve manoloana an'itony sondrom-bidin'ny lasantsy sy ny gasoil sy ny saram-pitaterantony le tena mpamboly le tena tantsaha mba manahoana izy ireny dia eo zany ny fanontaniana dia raha hoe ampiakatra ihany koa ny vidin'ny fambolena izay ataony sy ny fiompiana ireny tantsaha ireny dia apakatra hatraiza moa hatraiza satria mbola misy mpanelanelana be dia be hoe ianao ary akodaoda ary lalana ratsy hitantsika amin'izany fa mifandray daholo le izy dia tsy maintsy mizaka ny tsiaran'ny aina foana zany ilay malagasy amin'ny ankapobeny dia inona ny zavatra toyany tsika moa zany eto miaina amin'izay mbola hoe firenena manondranetana zay no azahoantsika devise akoatran'ny fizahantany dia hoe manondranetana makany velany manondranetana makany velany hoe manondrana kafe manondrana jirofo manondrana letsi rehefa vokatra ny letsi reny le hoe volo fanondrana reny dia reny mampiditra vola vahiny manondrana vanille ay inona ndray tia mahazo ny sehatra ny vaniliny ity inona ndray tia mahazo ny sehatra ny vaniliny ity lasa avoaka ny gazety any ivelany any Le Point izy aloha amin'ny teny frantsay fa inona ny zavatra mipotrany le vanille avy any Madagasikara tonono mihitsy le vanille avy any Madagasikara dia tena tandremo zany raha mbola filaza mbola hoe moromorona mbola tsy tena mivantana zany hoe tandremo zany fa ny tononony eo hoe vanille avy any Madagasikara dia hoe misy resaka pozina zany ny soratra any misy resaka pozina dia avy eo le zavatra zany zay nampiasana ny vanille avy aty Madagasikara dia nesorina teny etsena esory teneniny tao mihitsy moa le hoe produit chimique zany produit chimique hoe natao tamin'le vanille resaka famonoana bibikely za inony zany dia zay zavatra zay zany zao dia manimba ilay efa le tontolo la vanille efa wawa be efa kitrakitra be teo nefa io no anisany mampiditra vola vahiny ho an'ny firenena malagasy dia voadona indray zany io zavatra io dia ahoana indray efa nisy tany aloha tany taloha efa ela le hoe nisy fantsika sinsis dia iny aloha nahirana be nanarina ny maza Madagasikara tamin'ny resaka vanille tamin'ireny dia ity tonga indray ao anatina fahasahiranana ao anatina crise tena faran'izay zokony be faran'izay enzana be mbola misy an'izany dia
eo zany zao de ifametsinao ndray fa izany anina an'zany fa izany anina an'zany fa ny zavatra misy aloha de hoe misy mpitantana eto amin'ity firenena ity, misy fitondrana eto amin'ny firenena, dia zay le mipetraka foana hoe aiza ny fanaraha-maso. Tsika nefa amin'ny lafiny maro tompoko no afa-baraka amin'ny sehatra resam-pirenena, amin'ny lafiny isan-karazany tsika nefa afa-baraka, ary le tsy vitany hoe afa-baraka mampisitrika any ambany farinana hoe ampissitrika aiza le fahafahambaraka, fa le fahantrana me mitombo ihany. Raha vao miresaka hoe Madagasikara de aizy any amin'le tany faran'Andriamanitra, raha vao miresaka hoe Madagasikara de aizy any amin'le tena vulnérable. Voka daholo zao vocabulaire rehetrarehetra zao mibarea nanao baolina resy ndray na mibidy na resy ny barena ny amin'ny fananana taony tany nataony tao. Ny eo fédération na baolina mbola io izy io miditra tsehatra amin'ny FIFA, tsy hitatsony, tsy hita zay zavatra mbo mandeha, tsy hita zay zavatra mbo mandeha eto amin'le firenena zany. Ary le fiakaram-bidi-piainana dia mbola mialohan'ny fadinana baccalauréat, zany mbola izy daholy. Ny mpanala baka am'izao tena miatrika, tena hoe miatrika, mpianatra manala baka aloha zany eo fa ny ray aman-dreny ny sekoly tena hoe zay tena mahita, satria zay mpanao gazety mandehandeha, ny ray aman-dreny manana zanaka manala baka tena mifofotra mafy mihitsy amin'izao fotoana hoe mba hanosehana zany anampiana n'lay zaza, lay ankizy, le tanora moa zany manala baka, satria manoloana n'lay le baka mbola tsy vita de efa domy le ato amin'ny fisondrotam-bidi-piainana, dia hitatsika amin'izany. Ny sasany efa nieritreritra ny andeha vakansy fa nadaboka hoe tena tsisy clé, tena tsisy hevitra fa hoe alao mijanona, satria rehefa natao zany le compte de tsy tafavoaka, de mingenongenona amin'izay le ankizy, aka nareo antsindray aman-dreny io, nareo efa nyteny hoe andeha vakansy ako hono, janona aloha satria tena tsy afa-manoatra noho ity sondrom-bidi-piainana ity. De eo amin'izay zany tsika miteny hoe inona ny vahaolana, dia samy mifampijerijery eo, anga io aloha de vahatrehany, dia maro amin'izay no miteny mivoaka ho azy zay fitenena an'izay, hafa ihany rangano tamin'ny fitondrany dada, zany mivoaka any amin'izao fotoana, mivoaka ho azy eny amin'ny fiarahamonina eny, hafa ihany rangano tamin'ny fitondranany président Marc Ravalomanana, tena avoaka amin'izay ty resaka kajy rehetrarehetra ty, tamin'izany 300 ny kapoaka ny vary, tamin'izany nanisy ara ny crise teo amin'ny solika, teo amin'ny sehatra iresa-pirenena, tsy ohatran'izao ny zavatra niatrehan'ny malagasy azy, oka aloha tsy adinontsika fa ny crise solika eo amin'ny sehatra iresa-pirenena tompoko dia misy ny antony mahatonga azy ary tsy voatery hitovy. Zay aloha mila mazava tsara amintsika zay, tsy voatery hitovy ny antony mahatonga ny crise solika eo amin'ny sehatra iresa-pirenena, fa ho an'ny Madagasikara zay miankin-doha amin'io, ho amin'ny Madagasikara zay tsy mpamokatra solika fa mividy produit fini avy any ivelany, de mizaka zay vokany eo, miampy ny tsy fahaiza-mitantana atao anatiny. Io nefa nirendresantsika omaly, eo ny crise internationale amin'ny resaka solika sy ny aretina, fa eo indrindra ho an'ny Madagasikara manokana ny tsy fahaiza-mitantana ato anatiny, ao anatin'izany ny tsy fanarahan-dalàna, ao anatin'izany ny fiarovana ny harem-pirenena, ao anatin'izany ny fifangaroan'ny fahefana, ao anatin'izany ny resaka kolikoly isan-karazany, ao anatin'izany ny tsy fahafantarana ny lahara-pahamehana mahasony vahoaka sy ny firenena, zany zavatra rehetrarehetra zany tompoko no mikika ataony atony ato. De am'teny amin'izay zany amin'izao roa andro taorina ny nampiarana ny viditsolika iainana amin'izao fotoana zao zany, roa andro taorina ny nampiakarana ny viditsolika, dia teny amin'izay ny etsero hoe le fahefa-mividy tena tsy mifanaraka amin'le fiakaran'ny vidim-piainana. Io zany tsy maintsy resahana foana, fahefa-mividy ambany, ka fahefa-mividy anie re olona tsy miakatrakatra fotsiny amin'izao
fa misy antony be dehibe no zay vao hoe miakatra ny fahefa-mividy. Inona ny dikan'izany? Tsy maintsy miakatra aloha ny sandam-bola, satria rehefa miakatra ny sandam-bola dia miakatra zany manaraka an'izay ny fahefa-mividy. Ohatra hoe miakatra le sandam-bola raha mitondra 5,000 ianao dia raha tam'le lanjam-bolambola ambany de mba mitombo ny zavatra zay azon'iny, zay fotsiny. Le lanjam-bola nefa tsy miakatrakatra fotsiny am'izao ka hoe atao mazimazity de atao miracle de ohatran'izao. Fa resaka toe-karena daholo zany, ny fomba fampiakarana ny lanjam-bola ho amina firenena anankiray raha raisiny Madagasikara, lanjan'ny ariary zany, dia eo indrindrandrindra ny fampidirana ny vola vahiny na ny devise. Miditra be dehibe ny devise, miditra betsaka ny devise dia mahazo aina ny volanao zany eto toerana. Ohatra fotsiny zay tsy hampianatra ekonomia eto, fa mba hoe atao zany zay mba azahoantsika be sy maro an'le izy. Ka miteny ianao hoe le vidim-piainana ilay fahefa-mividy tsy tafavoaka mihitsy, tsy tafavoaka satria ny volanao ambany be ny valeurany oharina amin'ny vola avy any ivelany. De raha itentsika hoe vola baoritra de tesitritsika, malahelo tsika. Normal ntsika raha malahelo, normal ntsika mitesitra satria io ny volantsika. Entinao mividy solika, miakatra zany zao le vidy solika io. Ka raha miakatra io zany dia raha toka hoe matanjaka le ariary dia mba maivamaivana kokoa ny fiatraikany. Fa le ariary efa reraka. Ny fomba fampiakarana ny valeur an'ilay ariary tsy tafavoaka satria maninona ny devise avy any ivelany mikatso, tsy miditra araka ny tokony izy. Kely ny devise avy any ivelany miditra eto amin'ny firenena. Ny fandehany io fampitondra nga miteny an'izany, tsy miteny an'izany izy. Ny sehatra mba mampiditra devise indray ohatra hoe vanille, savoritaka ambony ambany, fa fambaraka no hitany avoakan'ny Le Point any an-dafy any. De inona ny devise hiditra eto akoatra ny inona koa fampidirana ny devise? Ny tourisme mampizahatany, vao aingana teto nisy olona avany Antseranana avany Dego, tonga teto ny tourisme any tena iveloman'ny olona any ny fizahantany zany, tsisy touriste tonga aty. Ka vao mijery fotsiny izy, nenao 400 mahery kely fotsiny tany vita vaksiny erovana amin'ny Covid-ako, izy ano akaty. Nen'olona efa 800 nenao 4%. 4% ny tany vita vaksiny, tsisy presaka zany. Ny mpanao gazety no miteny. Ny mpanao gazety no miteny zao, ny sehatra raisam-pirenena no mamoaka an'le chiffre. Fa ny ato anatiny, ny mpitatana ato amin'ny firenena tsy miteny an'izany izy. Zavatra hafa no maika azy. De zany hoe le sehatra zany fampidiram-bola eto amin'ny firenena mikatso. Ka inona moa ny ariary volantsika malagasy azo aina eo? Inona no azo aina? Io ne tsy azo tonga de tenena hoe atao an'izao ty. Fa miankina amin'ny système be dehibe eo amin'ny resaka toe-karena. De raha ohatra zany ka iverenantsika ny resaka viditsolika, 2 andro fotsiny zay ny lasa tamin'io viditsolika nampiarina io. 2 andro zay ny lasa. De fa hita ny fingenongenonana eto zero raha tsy resaka afatsy ny fitateranansika. De hiakatra ihany koa ny vidin'ny saran'ny fitateranetana. De hiakatra daholy ny vidin'ny zavatra rehetra eto amin'ny firenena. Fitateran'olona miakatra, fitateranetana miakatra. De tsy maintsy hiakatra koa zany fitaterana amin'ny bibiko. Reny kisoa siompy sy ny zay biby miakatra daholo rehefa hoe reny moa zany efa ho tafiditra ao anatin'ny entany reny. De rehefa miakatra io zany dia mandinika amin'ny sainatony. De hoy isika menakavo hoe tsy maninona mihitsy anie, tsy maninona mihitsy anie miverina mandinika an'io zavatra io fa maninona ny tsy atao. Tsy maninona mihitsy ohatra hoe io resaka io viditsolika io mihitsy satria mantsy miteny ny mpitondra fanjakana hoe zay nefa mifampidinika tamin'ny sehatra isan-karazany secteur privé zao ny mpiaran'ny zon'ny mpanjifa.
ny fiarahamonim-pirenena ny petrolier efa mifampidingy zay ka de any marimaritra iraisana de zay no natonga an'io vidiny io rehefa dinianao zany zay resak'izay a dia tsy te haka-engagement manokana ny mpitondra fa natsony ty de hoe marimaritra inraisana io marimaritra ahoana io efa nytenenina teto hoe tsy mahasolo tena nyvoaka malagasy reo olona vory reo zany le izy ka le izy zany rehefa jerena fandehan'le raharaha de hoe tokony jerena io averina jerena am'lamina tsara io zavatra io fa io moa zany rehefa hoe misy ny sosikevitra atao sy ny mba hoe filazana de any mpanohatra zany sisisa zay foana kanefa le izy efa tsy tafavoaka intsony tompoko am'izao fotoana tsy tafavoaka intsony ilay fiainana de io mivanilina io de io zany zao de efa isy fetraikany io kony le teny amin'ny etazera sy ny teny amin'ny fivarotana tany ivelan'ny tany ara nalana daholy raha mivaovao navoaka ny teo anivon'ny gazety Le Point tany an-dafy zany any Frantsa namoaka an'izany de inona no atenainao eo zany hoe ienandray zany ny vola vahiny miditra eto Madagasikara le kely efa eo efa tsy hita zay anaovana azy de le tokony hiditra rindray tsy maintsy iena manoloana ny izany toejavatra manala baraka izany zay no fandehan'ny la izy ka rehefa tena jerena zany le raharaha de ny hoe raha tamin'ny fitondrany ny président Marc Ravalomanana sy ny am'izao de misy miteny hoe sasananky samihafa tsy tokony ho ampitaina akory satria zavatra tena fanalavitra be ao na vilaza azy atsimo sy avaratra tamin'ny fotoana ny tantanan'ny président Marc Ravalomanana nisy ny fotoana ny sin'ny krizy iraisam-pirenena momba ny solika fa tsy kofina tahaka an'izao teto Madagasikara satria maninona mahalala izy maizy mahavita izy dia enany olona profonzany reny reportage mandeha eto amin'ny MBS reny hafa ihany tamin'ny andro ny dada zao de misy miteny hoe ka zany resaka fihetseham-po tsy fihetseham-po reny tsy fihetseham-po fa tena zavatra iainana isanandro ny any ambolany efa ritra am'izao fotoana zao le vilany andrahona ihany keo efa lafo zay le référence zay no milaza ny fiainandra malagasy io ary namana faniry razafy manatany efa tonga ianao io dia ny fiatraikan'ny fiakaran'ny viditsoloka sy ny vidim-piainana moa zany no nanokafana azy teo roa andro zay no nampiarana an'izy io efa nongenongenona ny fiarahamonina eto Madagasikara ndahoary mirabanao rena de miraba ny technicien miara-dalana amintsika eto amin'ny MBS sy ny radio Mada miraba ny mpijery mpiaino mpanaraka ary ireo tsy mahafoy tena mandà ny crédit mandà ny méga ny connexion sy ny rehetrarehetra zay mifampiresaka mitsika mame ireo karazam-baovao samihafa zany dia afahantsika zany mitondra ireo adevitra samihafa hoentinivony zany fandarina miara-manonja izany misaotra antsika menakavy satria fitiavana no mahatonga antsika miresaka ireny vaovao rehetrarehetra ireny raha ny vaovao aloha zany isanandro dia betsaka de betsaka ny loharam-baovao sy ireo vaovao zay voaraintsika zany mivoatra de mivoatra le izy ary tsy hoe vaovao tsolika ihany tsy hoe vaovao mividim-piainana ihany fa misy karazam-baovao marobe de reny no ezanay ampitaina sy resana amintsika zany ny fivoarana angambany aloha zany de mbola ao anaty fisavoritahana mihitsiny am'izao fotoana zao ary mbola tsy tafatoetra le hoe filana ny filaminana ao anatin'izay fitantanana ny raha-panjakana izay fa mbola le korotana zany no hita sy tsapa ary iainany be somary am'izao fotoana zao de zany no ezana hitondrana fanadihadiana fandalinana ary ampahafantarina mivoaka malagasy izao ny zavatra iainanao ry malagasy ary izao no miandry anao fa inona kosa no ataonao araky ny tandrify izay tokony andraisanao fanapaha-kevitra manoloana zany rehetrarehetra izany
dia ireny no zaraina amintsika. Efa netindrina teo ihany koa nefa na izany tsy zany a satria tatela mambahoana ny fiainana dia ny vaovao momba ny namana mpanao gazety Onirambelo ny fahalasany zany. Etona isika dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviany Onirambelo, ny mpiara-miasa aminy ihany koa zay marobe tao anatin'izany tontolo ny asa fanaovan-gazety izany. Pisehatra izy tao anatin'ity tontolo ny asa ity ary azo lazaina fa nametraka izay dia tsoratra izay nametraka ihany koa ny fomba fahitany zava-misy ho an'ny fiainan'ny firenena ary ny zara izay fomba fijery vaovao ahafahana mitondra fanarenana ho an'ity Madagasikara ity. Fampizara vaovao ihany koa izay tokony tsara ho fantatra isan'andro san'andro ho an'ny fiarahamonina. Diso nafantatra an'izany rehetra dia izay no hoe ny tsara mandrakariva dia hotohizan'ireo ateoriana ary dia everitsika fa andream-piadanana izy na vita be teo amin'izany tontolo ny asa fanaovan-gazety sy ny fiarahamonina izany ary dia makahery ny fianakaviany Onirambelo isika ho anatin'izany teny ino moa zany teny fiononana ho an'ny fianakaviana sy ireo niara-niasa tamin'izany sy ho an'ny tena manokana moa zany dia mahatsiaro an'izany tokoa satria anisan'ireo olona zay teo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety niara-niasa be indrindra akoatra ny hoe ny tena zany teo amin'ny tontolo ny asa dia tamin'ny raiko ihany koa satria fony raiko ny tatana ny antoko avitra ho an'ny firenena izay filoha nasionaly zany antoko zany nanorona izany antoko zany. Anisan'ireo mpanao gazety izay tena nanosika ary tena nitovy fomba fijery tamin'ny fomba fijery ny zarany izany antoko zany sy ny zarany zany ray ny tena zany Onirambelo ary dia pratsika moa zany teo foana amin'izay conférence de presse na izay mety ho filatserasera nataon'izany antoko zany. Fomba fahaveriny raiko zany dia zany rehetrarehetra zany atsarovana mandrakariva hoe akoatra ny namana teo amin'ny setry ny asa ny erahana dia anisany ihany koa ny fanakaiky tamin'ny ray aman-dreny tena teo amin'ny tontolony fizaram-baovao mahakasika ny fiainan'ny firenena dia aterina zany izay teny fampionona indrindra avy aty amin'ny miara-manonja MBS Radio Mata izany ny ekipa rehetra izay miara-miasa na teknisiana io na ireo vahiny na ireo mpiara-mandalina sy makafaka antsika mpanetana na ho an'ireo solombavam-baoaka sy ny namana rehetra ho an'ny fianakaviany Onirambelo ao anatin'izay fampitana ny vaovao izay zaraina amintsika zany. Eny izay mahakasika an'iny fa ho resahantsika angambany ny fivoaran'ny vaovao rehetra moa zany dia mbola ny fisavoritahana satria dia mbola tsy mitovy fomba fijery ny mpitatitra eto Antananarivo renivohitra ankehitriny ary ny manodidina Antananarivo renivohitra eo amin'ny sarandalana 900 ariary iny dia tonga ao anatin'ilay raharaha tiany fanjakana zay satria rehefa mifandona le mpitatitra zany dia mazava ho azy ao anatin'izay zany tsy maintsy misy izay heverina zany fa dia tanana sy hevitra fanjakana ary le fanjakana dia nampandresiny le heviny amin'ny 900 ariary kanefa dia misy mpitatitra miteny hoe tsy mety aminay io 900 ariary io satria tsy mahaleo sara ny vidiny ary efa nitakinahitra amin'izay dia 1000 ariary na 700 na 900 ariary fa ity fiakarina 100 ariary ity kanefa niakatra 470 zany 500 sy arivo be zao ny gasoil dia tsy mahavita mihitsy amin'ilay filana sy amin'ilay asa zay taterahan'ireo zay tompon'andraikitra eo nevon'ny taxi be zany. Dia mifandona le mpitatitra amin'izao fotoana izao fa le vahoaka indray dia eto ankilany zany dia sahirana ohatran'ny tena hoe faly sahirana ihany amin'ny ankapobeny dia hoe mety le 900 amin'ilay fahafaha mividy nylay vahoaka malagasy amin'le fiakarina 100 ariary fa sahirana ihany koa satria mila an'ireo fiara taxi be. Rehefa misy anefa ny fitokorana tahaka izao ataon'ireo taxi be na coopérative dia avinavombava ihany koa indraindray no enao amin'le mpitondra fanjakana tahakan'izay fanitranga tamin'ny 182 mikasika ny are tery Ambojatovo. Avinavombava fa tsy ampy fifampiresahana ny amin'ny hoe atero aty ny lisansa rehefa tsy asa fa misy afaka manao an'izany asa zany. Zany hoe le fanjakana zany amin'le resaka jadona zany amin'le resaka le tsy fahaizana mihitsy manao communication zay heverina fa mitondra vahaolana amin'ny andany sy ny kilan'izay mety manana olana fa ny azy dia resaka jadona ny tiany ampiasaina resaka teny midina ary tsy misy adevitra tokony atao amin'izany dia manomboka tsapa sy hita le izy amin'izao fotoana izao. Mifandona zany le samy mpitatitra le ila le ICTU
le lazaina fa birao dia niakadapa fa misy ihany koa reo coopérativa sy ireo mpampiasa fiarakodia no tsy makasitraka an'izay de eo le teny antsika hoe tena nitondra ny hevitra ireo a coopérativa sy ireo a mpisehatra ao anatin'izany fitaterany zany reo tompona fiarakodia ve ireo a birao an'io CTI ireo satria raha nitondra an'izany izy ireo de tsy ho nanaiky mihitsiny zany an'izay fiakarana miteraka faty antoka ho an'ireo a mpitatitra maranisa naman'izy ireo zany. Ny professionnel ao anatin'izany asa zany de mahafantatra hoe eto amin'ity kajy ity mahafaty ary eto amin'ity kajy ity miteraka faty antoka, eto amin'ity kajy ity mampiaina kely ary eto amin'ity kajy ity ahafahantsika mahazo tombony. Tsy mila olona mianatra toe-karena be eny amin'ny université na eny amin'ny université privé vao mety hatakatra zany fa olona zay a manao asa marika tsotra ka mijery fotsiny maso-karena, mijery ny faty antoka, mijery ny tombobalitra ary mijery ny vola miditra sy ny fandaniana. De efa niady amatona n'le ICTI ny amin'ny hoe tsy possible aminay io frais dimanjato io fa 700 ariary. Efa nisy conférence de presse an'izany anie. De taty aoriana indray de hoe tsy possible aminay indray le frais dimanjato na hiakatra 700 ary fa 1000 ariary ny possible aminay. Fa tampoka teo lasa possible andray la 900 ariary zay tsy mifanalavitra amin'ilay 500 ariary. De tsy gakitsika zany raha ohatra mifandona le sampitatotra satria tratra n'le fanjakana tao anatin'le kilalao izy. Ny verin-dalina amin'le 900 ariary manahirana, ny andro sy lavitra an'io manahirana de ny zava-misy amin'izao fotoana izao de efa misy lasa mihoatra lavitra amin'le 900 efa maka frais 700 ary mametraka an'izay misy maka frais 700. Dikan'izay mbola tsy maro toerana zany la 900 ariary ary tsy manana crédibilité teo anatrehan'ireo coopérative namany ny UCTI na ny UCTS. Ny UCTS moa zany de tonga de mametraka hoe ohatran'izao no sarandalana zay ahafahana manao fitaterana amin'ny toerana manodidina Antananarivo sy any ambanivohitra zany. De zay fivoarany raha zay no miazakazaka sitantsika amin'izao fotoana izao. Fa eo andaniny zany rehetrarehetra zany de misy olana misoka moramora ny olany lavanilina resantsika zay rehefa avy eo. Fa misy olana misoka koa eto Antananarivo renivohitra ny amin'ity SMGD ity ny amin'ny privatisation tonga hatrany amin'ny tsena ary de sitina tena atsena eo amin'ny 30 eo no miara-mamangafeo amin'izao fotoana izao hoe tsy ekenay ny SMGD, tsy ekenay ny fomba fiasan'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra ary mitambatra izy ireo zay tena professionnel ao anatin'izany tsena zany. Zava-misy eto Antananarivo renivohitra daholo zany resantsika zany. Zarazarana endrikendrikana fipoahana sy resaka contestation zay mandeha amin'ny endriny samihafa zany hitantsika zany. Ny zava-misy ao amin'ny Jirama ankehitriny mbola mikarika amin'ny vaovao tsika hoe atraiza ny fanambarana natao farimy syndikaly ary misy an'ireo intersyndical reo ve noraisiny teo anivon'ny ministera de raha noraisiny inona zavatra andresahana mbola enotsika zany. Inona marina ny zava-misy ao anatin'ny orinasa Jirama io, iza manambaka an'iza ary manahoana reo vola be miopapana zay lanina sy miodina ao anatin'izany orinasa zany. Mazava tsara ve ny endriky ny fitantanana ao anatin'ity orinasa ity. Betsaka ny zavatra tiantsika resahana fa mandeha tsikelikely isika satria niady hevitra hoentinay eto miara-manoza de zao ahoana ny fomba hahafahan'ny vahoaka malagasy mahatsapa fa zao zavatra iainana zao de tsy vita ny mahatorana sy mahasavitra ny vahoaka intsony fa mamono mahafaty ny vahoaka malagasy. Ary rehefa mamono mahafaty ny vahoaka malagasy de tsisy malagasy afaka hiaro sy hijoro ny tanindrazana intsony fa tonga ao anatin'le dola makota tadiaviny karana zay ananatsika. Ny farafahabetsany ny adevitra momba azy ireo hoe iza daholo ny karana mametsifetsy sy mamotika n'ity Madagasikara ity, tsy hoe izy rehetra ny ratsy fa tena misy raha ny zava-misy iainana amin'izao fotoana izao fa lasan'izy ireo
ny akapobeny zava-misy rehetra eto Madagasikara sy ny sehatra hahafahan'ny malagasy miverina sy hahafahan'ny malagasy miaro ny tanindrazana eo amin'ny tontolo ara-toe-karena amin'ny akapobeny, eo amin'ny tontolon'ny fiandrianany sy ny tontolon'ny tany sy ny fanajariana ny tany sy ny rehetra zay verina fa ahazona manao fananganana sy fiarovana ny tanindrazana. Ka isika moa dia hiady-hevitra an'izany satria tsika mahafantatra fa mbola tsy pays industrialisé Madagasikara fa pays importateur, de manao ny ataony daholy de tonga ao anatin'ilay safidy tsy afa-memitra hoe zay tiany ny mpanambola ary ny mpanambola miara-dia amin'ny fitondram-panjakana de iza moa zany fa reo zay mahazo tombontsoa amin'izy ireo. De azakaga raha ohatra indray misy camionneur miteny hoe miakatra 500 isan-jato ny saran'ny fitaterana satria tsy mahazaka an'le solika ny aratsy ny lalana ary ny kojakoja amin'izany saram-pitaterany fiara vaventy zany de appliqué zany raha mivavoarentsika anomboka androany. Dikan'izay rehefa hiakatra 500 isan-jato ny saram-fitaterana miainga avy any amin'ireo serana tsambo samy hafa ireo de ray Sydney amin'izay no mety ho fiakarany vidinentana eny amin'ny tontolon'ny tsena. Fa ny fanjakana hitanao amin'izao fotoana izao, fanjakana mamono hafa, fanjakana mbola mitady foana le midi à 14h, fanjakana mitady excuse foana fa tsy mety manana solution ary io le nresantsika. Fanjakana kely ery, fanjakana tsy misantira hoe tompon'andraikitra no misy raha vao mametraka excuse fa tsy manana solution. Dia adevitra zazakely kototo no resahana miala am'le vérité des prix am'le 10 000 ariary de tonga hatrany amin'ny raffinerie ny Tomasina indray de mbola maro karahavalo marina foana ny ametrahano problème. Dia am'le akelezan-tsaina le tsy fahantakaran-davitra ho an'ny mpanohana sy merci président sy bravo de veriny fa zany ny communication zay andresena lahatra mivoaka ka tsy mety ho tompon'andraikitra mihitsy fa mitady zavatra anliana foana. De rehefa miresaka hoe ny antony mahatonga ny carburant zao, ny antony mahatonga ny jirama zao, ny antony mahatonga an'izao de resaka raffinerie fa tsy afaka miteny hoe izahay de nanana possibilité satria nanana fahefana nanomboka transition sy amin'izao fotoana izao nisy moyen teo am-pialatananay vola Visco, vola tany amin'ny Ambato Vitsinsitsy, ahoana ny tsy hahafahantsika manangana usine tahaka izany. Fa lozana manao Colisée mitady vola anaovana téléphérique, mitady vola anaovana tanamasoandro zany na maika fa raha nieritreritra izy fa ilainy zany naninona tsy nataony fa mifahefana efa am-pialatanany fa rehefa sarotra sahirana de ampitenenina ny nara-maro karavalomanina de diabolisena satria izay ny heveriny fa hiarovany tena eo anatrehan'le vahoaka, tsy draba le vahoaka ary tsy dupy koa ny communauté. Am'izao sika miteny zao mahita sy mahafantatra tsara ny mody sy mipratika ary méthodologie sy maniera atao ny fitondram-panjakana io zay tsy tafavoaka intsony ary tery lalana am'izay aliany rehetrarehetra. Jeu d'échec zany ny fomba iresantsika am'izay. Mahita roatsika misy renina eo akaiky eo tsy afaka mandroso, tsy afaka miemitra kely sisa ny tenenana ny hoe échec maty, tsy afaka manao tsony roky io ary tsy afaka manesika pion firotsony io. Zara fa mahavita ataky kely io fa na pièce maîtresse ampiasainy ary de efa miandro anina sisa ao anatina jeu d'échec zay maha-échec mahay an'izany zavatra resahako zany. Zay le situation misy amin'izao fotoana izao eny am-pelantanan'ny vahoaka ny baolina anjara mahafantatra sy mahita hoe inana sa iandro loka iandro fatateraka ve sa mbola metimety any le safitra sitorana miaraka am'le fomba fiasan'le fitondram-panjakana. De diniantsika sy fakafakaitsika zany miaraka ny tonton Randré Rakotondrina Motarson Alléluia, izy moa de tsy tafaradalina antsika herinandro maromaro. Ny antony dia nohony tsy fahasalamana satria niditra hôpitaly tonton Mota taloha tao dia efa tafaverina amin'ny tanjaka izy amin'izao fotoana izao de rehefa miresaka izay mianaka teo de hoe efa jojo pile zao dia zay ny raharintsika hoe ny ananany hery sy tanjaka satria mbola betsaka ny adidy miandry atsika eto amin'ny firenena. Miaraba tonton Mota. Miaraba anao faniry ary miaraba ireo rehetra manaraka izao fandaharana izao eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada isika
miaraba ireo mpanao tsy lazaina any ambadika any rehetra any a, miaraba ireo olona any ampitan-dranomasina rehetra manaraka izao fandarana izao. Ity resaka vidin-tsolika ity tokoa no mafana eto amin'ny firenena malagasy ankehitriny. Ary teo ara-mono namana Irina dia niteny hoe tamin'ny andron'ny président Ravalomanana ange dia efa mba nisy an'izany fiakarana solika izany fa toa ohatrany tsy dia ohatran'izao loatra ny fisehony. Ny tena marina dia izao, tena ohatrany mampitovy zatra amanjana minjatra ny mampitovy an'izany zavatra taon'ity fitondrany ity sy ny fitondran'ny filoha Ravalomanana. Raha mamerina fotsiny tantara tamin'ny andron-dratsiraka nasiany hoe TUPP, taxe unique sur les produits pétroliers. Teo moa zany nanohy an'izany ny fitondrana Ravalomanana ity ny zavatra nyresahan'ny reto olona reto talohan'izao fiakaran'izao dia zao hoe hoahena ny TVA, hoahena ny droit de douane amin'ny produits pétroliers, dia tsy fantatro ny fer na eo na tsy eo. Ny zavatra mitranga zany dia zao mba ilaina ho fantatra ihany le firafitra vidina solika ny mendry zareo io, mba hafantarana hoe makaiza ny tena misy, sa dia hoentina fotsiny amin'le mangataka ny vahoaka malagasy hiaro-pery. Ny olona nge miaro-pery raha ohatra ka heverina hoe isy fiovanjavatra tsoatsy fa raha ity firafitra ity vidin-tsolika ity raha tsy eo ny TVA, tsy eo ny anina miena ny ressource propriétaire-ny firenena zany tsisy anaovan-dalana nge zany, tsisy lalana rehefa nyresantsika mihitsy zay tontomota omaly fakomaly satria nygatena le compagnie pétrolière le 15% zany le 20% nahidina 15%, 370 milliards d'ariary ny manga gagné fanjakana tao anatin'ny LFR. Ohatran'izay dia ohatr'izay ity fiakarany ity, aiza zany le redevance amin'ireo foto-drafitrasa indrindra le lalana io teneninao io satria le fer ao anatin'izay le fond d'entretien routier zay mihitsy. Zao nge ry faniry tamin'ny filoha Ravalomanana teo fa naninona izy navita lalana efa ho 1200-2000 kilomètres 9000 total 9000 fa maninona izy navita an'izany satria gardeny teo foana le fer sy ny anina ka naniakatra ara ny vidin-tsolika lalana metsara tsy dia nisy hita loatra ny fetraika an'izany rehetrarehetra zany teo amin'le vahoaka malagasy. 9000 kilomètres zany nataony tao anatin'ny 5 taona, asa be tena goavana be zany. Ary zao tena entitra be ny fitantanana matotonga amin'izany, fa ity tena goragora tsy mandeha amin'ny jeloniny le zavatra taon'le fitondrana, zavatra mazava nge hatrany am-piandohana dia zao hoe tsika manana ny fonds souverain. Zao moa ny fonds souverain tao nanaovana appel d'offre indray le titre hoe ho asiana DG le izy, hitanao fa efa mivilana tsy araka ny tokony ho izy. Ny zavatra misy ange eo amin'ny lafin'ny fitantanana tsy misy mihitsy firenena zany ka hoe tsy manana déficit amin'ny budget raha tsy état pétrolier. Itsika tsy état pétrolier fa manafatra solika, dia noho izany tsika efa tonga dia efa isy déficit, fa ny zavatra ataotsika mbola iampy indray le déficit amin'ny resaka jirama, amin'ny resaka pétrolier tsy isy vola anaovana an'io lalana io, tsy misy vola anaovana lalana nge eto amin'ny firenena raha ohatran'izao ny firafitra io vidina solika io za tsy miteny hoe apakaro ny vidina solika fa zao ataovy araka ny zavatra nataon'ny filoha Ravalomanana ianarana. Ary zara dia miteny amin'reto olona reto hoe mba mangata iresaka aminy hianatra amin'ny an'le zavatra nataony fa tsy dia hitan'ny olona nge zany zavatra zany ny fetraikan'izany tamin'ny fitondrany filoha Ravalomanana fa izao io ny impact io mbola resaka prix-ana transport ny resantsika. Miakatra ny frein camion, miakatra ny frein bus, fa hiparitaka andeha horizontal io vidin-tsolika io ho tonga any amin'ny vidina légume, tonga any amin'ny vidina siramamy, any amin'ny vidina menaka, any amin'ny vidina vary, ho tonga any amin'ny karama. Eo fa mitombo ny atezerany vahoaka
zay ange ny zavatra hitrange mazava be zany hoe misy fahatezerany vahoaka hitombo eo anatrehan'ny vidim-piainana noho ny fiatraikan'le vidin'ny solika de ahoana ny zavatra hitranga tsy de hoe manao inona moa ty izy te hoe ohatrany manao ny vorondreo hoe ilaza loza raha miteny hoe ny zavatra mitranga maneran-tany amin'izao resaka zao ange amin'ny vidin-tsolika zao de zao hoe any amin'ny novambra mbola somary hetsika indray io vidin-tsolika io ny resaka eran-tany zany amin'ny resaka borsa sy ny etsetra de ahoana indray fipetrakintsika fa mila tena entitra ny fanjakana mirafitra hoe vonona anao lalana petraka tsara ny zavatra vidina solika firafitry ny vidin-tsolika azahoana manao lalana sy ny fanorenana samihafa dia mba malalaka ny arabe mba milamina tsara ny fifamoivozana ka naniakatra raha ny vidin-tsolika de mba misy fanalefahana ihany nentin'ny fanjakana fa ity apetraka fotsiny hoe résiliente ny vahoaka malagasy ohatrany hoe maharipery fa le maharipery resahana eto tsy hoe ahita zavatra tsaratsara tsy hoatsy fa tena mikorisa makany amin'ny fahamoiza-po sy ny fahaverezan-kevitra raha izao fisehoan'ny zavatra mitranga amin'ny vidin-tsolika izao no tenenina fa tsy makany amin'ny fahatsaran'ny fiainana mihitsy io na eo ary ny fiakarana ny olona nge lazaina ihany hoe reny any SSL hono zao hoe ny vidiny any Comore zao ny vidiny ao fa ny olona tena miaritra ny olona fa mba hahita zavatra tsaratsara tsy hoatsy fa raha ny eto amintsika tsy ohatran'izay ny zavatra iseho fa tena hijanona ho tafatoetra ao anatin'le sahirana foana le vahoaka malagasy ary do famoiza-pony be debe eto amin'ity fiainana ity fa tsisy anjary amin'izay zavatra tokony ho izy ka zao feny zavatra ho resantsika amin'ity vidin-tsolika sianina ity ady zao hoe mangataka amin'ny fanjakana mba hamoaka hoe inona ny tena firafitra ity zavatra nataonyity mba azahoana manao lalana sy manatsara ny fifamoivozana manerana amin'ny Madagasikara ve firafitra io zavatra io sa ahoana de ho hitantsika eo ny marina hoe zay fa ny filora valimanana aloha tena nanao an'izay izy tamin'ny andro nitondrany ka nanpotra raha le za navita 9000 km ity 90 km raha karazany tsy ho vita ny 1% zany ny 1% le 9000 zay 80 karazany tsy ho vita ary faniry fa de resa-divotra fotsiny be debe nisy ohatrohatr' zao manko io resaka baril na tsolika io zany satria ny OPEP mamaritra an'io ho antsika mpijery mpanaraka piaino zany tonton mota ny OPEP de le organisation na pays exportateur na pétrole zany zay ny atao hoe OPEP reo firenena zany zay mamokatra sy manondrana pétrole de ireo no manao ny prix zany na vidiny zany de itondratsika satria tsika zany ny barre de référence atsika 2008 satria taorinany 2008 iny le coup d'état de 2008 tsika nandeha miovaova ny baril teo amin'ny tsena maneran-tany zany hoe mety $60 io mety $65 io mety $70 io fa mety midina tampoka io $60 arakaraka ny fitobaky ny entana zany ny mampiakatra sy mampidina an'io fa miankina ihany ko io ny zava-misy amina krizy eran-tany satria manodidididina ny misy ady any amin'le firenena zany zay mpamokatra pétrole zany Moyen-Orient any amin'ny Golfe sy ireo firenena arabo zany de mety nahazoazo an'izay ko tatia amina firenena samihafa tsy stable amin'ny pétrole ohatra tany Venezuela tsy stable amin'ny pétrole ohatra tany Russie fa ohatran'izao ny zavatra zavaintsika 2008 io prix ana carburant gasoil io de metsika daty mihitsiny raha isika eo amin'ny volana o zany taty amin'ny mois d'août io de 2950 ariary super carburant 2950 ariary ny gasoil dia 2802 ariary tam'izany zany fa zay le nambarany tontomota teo hoe nitady foana zany arakaraka ny fiakatra sy fidin'io no
ny tsinjarainy ny teo anivon'ny fanjakana malagasy ny masa sy ireo kompania hoe tsy maintsy midiny io manaraka an'ity miakatra io de manaraka kely zay nge le endriky le structure fa tsy hoe midiny io de tsy mihetsikatsika fa rehefa miakatra io de miakatra ny viditsoloka eto Madagasikara fa tonga taty amin'ny Desambra tao anatin'le fiovaovana tratra taty amin'ny supercarburant vita ny napidina an'io 2780 zany hoe ny elanelan'izay dia 300 ariary tratra amin'ny président Marc Ravalomanina zany zay satria tsy navela fotsiny am'izao le izy hoe nanao an'le korbany akamidiny etran'izao le grafika ny akamidiny etran'izao le tsena iraisam-pirenena de niazo azy teo teto Madagasikara fa nanaraka an'izay rindran'ny sary izay teto Madagasikara de nisy io tonga tany amin'ny hoe septembre 2916 zany hoe niainga 2950 misy io taty amin'ny mois d'octobre 2899 nisy io taty amin'ny mois de novembre 2860 ary tonga 2780 mois de décembre 2008 zany resako zany ny gasoil niainga tany amin'ny 2800 rehefa niakatra ny vidin'ny baril efa nresakitsika fa 2006 dia tafiakatra $148 ny vidin'ny baril de mbola nienahena teo amin'ny $100 ekelike teo izy taty amin'ny 2007-2008 de ho an'ny Madagasikara zany 2800 ariary 802 ariary ny taty amin'ny mois d'août ny gasoil supercarburant resaka teo fa eto ndray zany de gasoil mois d'août 2802 ariary de rehefa nanaraka an'le tsenany enidina de nisy 2780 de nisy 2700 taty amin'ny mois de septembre taty amin'ny mois d'octobre 2699 zany hoe na ray ariary ary na ariary ary nelanelany de vitan'ny état satria mitsinjo vahoaka 2700 sy ny 2699 ariary ny divan'ny fanjakana zany mois de novembre 2650 ariary ary teo mois de novembre zay ihany de nisy 2640 ariary taty mois de décembre 2300 ariary zany hoe vitan'ny état napidina azy 900 ariary gasoil vitan'ny état napidina an'izay satria nidina tsikelikely le tsena iraisam-pirenena nidina tsikelikely zany le vidin'ny baril 2008 zay resako zay zany hoe mbola afaka nanao ofo zany laya vahoaka malagasy ary nanandeha ary le coup d'état 2009 tonton Mota mois de janvier 2780 izy taty amin'ny décembre 2008 fa mois de janvier 2009 nanomboka fankorotana ny teto Madagasikara fa mbola tratra n'le fanjakana ihany nahita 2580 ariary ny vidin'ny supercarburant ary 2200 ariary ny vidin'ny gasoil de niainga am'izay le dola makota taty amin'ny volana marsa efa mba tratra 2450 ariary zany hoe le 2780 amin'ny supercarburant efa nandeha taty amin'ny 2450 ariary de nandeha tonga le izy lasa tratra indray le 2900 de io tsy nijanona tsy nijanona itsony tonga hatrany amin'ny 3000 ariary hitatsika ny elan'izao fanjakana zao tamin'ny transition 2014 tonga 3700 ariary ny supercarburant dia 3000 ariary teo eo ny taty amin'ny gasoil de hitatsika am'izay zany hoe tsy hain'le fanjakana tsony no nitazona n'lay prix ary de tsy nanaraka an'izay tsony hoe rehefa niakanidina ny vidin'ny baril teo amin'ny tsena iraisam-pirenena de tokony nanaraka an'izay ritom'izay koa ny vidiny taty amintsika satria zay le tena hoe fanjakana mitsinjo vahoaka zay koa le fanjakana mampiasa n'le fahefa-panjakana ka miasa manarak'izay daholy ny endriky ny tontolo raha toekarena eto Madagasikara satria mahafantatra le fanjakana fa zao bazin'ny économie ny carburant ka raha bazin'ny économie ny carburant tsisy fanjakana afaka iaiky fotsiny sy anaraka ny hevitry ny compagnie pétrolière na de miteny izy hoe administration na prix nataonay fa tsy libéralisation na prix tsy libéralisation ny tsena ihany koa zay samy manao ny ataony amin'ny prix fa administration na prix dia mitatana an'izay ny fanjakana miaraka ny compagnie
de miasa midy trosa ao anatin'le satria misy compensation atao ao de reny le niteneny tontomota teo le TUPP taxe unique amin'ny produit pétrolier ahafahana manao zavatra hafa ary misy ihany koa le fepetrany fera sy ny sisa ahafahana manao lalana de amin'izao fotoana izao na enina ny TVA ny gatena fa le vahoaka malagasy no asaina mameno an'le vola an'le 370 milliards d'ariary le vahoaka malagasy no asaina mameno an'lay prix de référence à calculer c'est le prix à la pompe zay hoefaina any am'le compagnie pétrolière zay io zava-misy am'izao fotoana resahantsika io ry vahoaka malagasy tontomota zao angery faniry mbola tsindriko ihany tsy hoe tsindriko hoe apiko ihany ny tenin'ny faniry namerina ny tantaran'le vidy-tsoloka izy teo fa rehefa apetrakitsika ry faniry le zavatra hoe ny 1 euro ange tam'izany ka 2300 zany hoe efa 1 euro zany le vidin-dasantsy tam'izany raha ny fitadidiko azy any akaikin'izay ny anina ny gazoil de mazava be fa tena kitoto le fitantanana fanjakana nataon'ty tetezamity ty sy ny Florajoel sy ny namany fa tena zavatra ny eopapana tamin'ny Flora Valomanana izy zany efa any akaikin'ny 1 euro na mahery kely ara ny vidina solika zao nefa izy ny euro ange am'izao efa 4800 raha tsy diso efa ohatrokan'izay 4000 quelque eo zany zao efa misy 4100 zany hoe miovaova kely raha atao am'le vidina indexena am'le devise taloha zany tsy mifakaiza am'le taloha reto nefa mioeraoera be hoe tena nanao zavatra favy be zavatra latsaky ny nataon'ny tany aloha tany amin'ny fitondrany président Ravalomanana raha zavatra nataony nefa izy mioeraoera ny olona nanao tam'izany na vita an'le izy ara-dalàna araky ny tokony ho izy tsy nyrehresy ny eboebo zany fa zao fitantanana firenena no atao tsy manao oeraoera zany fa de zao zao no mahasony vahoaka de natao arak'izay fa zao nge fanjakana le fanjakana nge tsy eo mba hanao bénéfice tsy misy fanjakana manao an'izany nge fa ny mandrindra sy mampilamina ny fiainan'ny vahoaka no ataony na somary maty antoka ary izy tsy ny etsetra de zay no atao fa ireto olona reto zavatra tsy ahoany eto no ataony de ny kokoriko no alefa ny meloa nefa tsy mitondra makaiza mihitsy zany fa rehefa ampitahaitsika am'le parametra samy hafa izy tamin'ny fitondrana teo aloha tamin'ny fitondrany Flora Valomanana de hita hoe kitotozy zavatra natao ty tsy makaiza tamin'ny Flora Valomanana nametraka an'le prizy afaka nanao lalana 4000 kilometra ity sahirantsika hanao lalana amin'io tena sahirantsika ry faniry de mampita fotsiny amin'ny namana technicienne sy ny mpanao gazety namantsika zany fa ohatra misy zavatra mitranga ao amin'ny petite vitesse eo zany de mba tsara ny azotsika an'izay vaovao zay zany raha ohatra moa misy afaka mandrotsaka an'le information aty amiko inona marina io zava-misy amin'ny petite vitesse io le mbola toy an'le contestation an'le tsena zay privatise ny commune makany SMGD ve io sa resaka zavatra fa de mba ilaitsika zay satria betabe ny zavatra tsy milamy mety fa ataoko parenthèse zay tontomota ny antony tenenantsika an'izay zany de tena hoy isika hoe ny ara-sosialy zany zao dia za tsy te hiteny hoe bordelika eto amin'ny tanàny fa tena misy zavatra betabe tsy mirindra io foana le fiteninao mandrakariva hoe tsy mirindra de zay zany forotsaky ny vaovao aloha zany de miandry an'izay vaovao zay tsika hoe inona marina io zava-misy io ny vaovao ansehatry ny fitaterana mbola ho alaitsika eo rehefa avy eo zany fa efa any moa zany mpanao gazety ny MBS de everina fa amme vaovao makasika izay satria raha ny fatapatatra zany de resaka tsena io fa vonanao conférence de presse reo tsena zay manodidina ny 300 eo zany totalina rivorevo ohatra hitantsika am'izany le hoe tsisy manaiky inona zany mpepona tsony eto fa mba misy vahoaka samy joro hoe betsaka ny zavatra tsy aradrarina atao an'ity Madagasikara ety de zay le hijoroniny reo
maro anisa zay tompahefana amin'ny alalan'ny vaoaka ankehitriny zany ohatrohatran'izay ny fandehany fa de veriko tantomota fa mbola manana ny atoy am'izay ianao satria zao koa ny zavatra tsara ho fantatra zany ao anatin' ty tontolon'ny solika ty ny tontolon'ny solika tontolon'ny solika tompoko de miankin-doha amin'ny tontolo ara-tekareny zany ary zay ny everina fa zay firenena afaka manondrana sy mamokatra solika eto ambonin'ny tany de firenena ao anatin'ny manan-kareny indrindra zany itsika moa mipepona tsy afaka hanao an'izany zany tamin'ny andro ny président Marc-Ravalomanina teo Marc-Ravalomanina teo anatin'le grande mine efa nanomboka ny sokafana mahafantatra tsara n'izany tonton mota raha afaka miresaka an'izay tonton mota ny zavatra nisy angery faniry tany akaikiny 2008 tany 2009 2009 tany mihitsy moa 2010 io charbon sako io efa nanafatra wagon sy ny rail le olona hitrandraka ny charbon sako marina hoe anao exportation fa azo nampiasaina teto Madagasikara ihany le apahany am'le production efa ny importeny zany zavatra zany no najanona tapoko andray hoe ka misy anina teknika ohatrany hoe Besandra sy ny etsetra le olona tompony anao investissement sy ny anina efa vonona am'le izy mitatia tsy miroro efa nanao essai teknika de tavela teo le grande mine satria nanina niova ny fomba fisainana noho ny tonga teo amin'ny fitondrana ireto olona reto hoe 200 no anay teo ny olona de ketso mangery faniry ahoana ianao tsy mitondra na ka amin'ny firenena richesse nationale io fa mipetraka eo de ahoana tsy miasa tsy maninona de ahoana de tavela teo le izy ny asa le olona nandany vola le olona boucler ny étude analyse hoe zao ny volume ato ambanin'ny ty tany ty zao ny anna procédé technique azahoana manao an'le famokarana tsy afaka natao tsony ny toyiny satria tonga de hoe 20% ny fanjakana zay ingeny na tonga n'io grande mine rehetrarehetra io tsy nandeha tsony de hatram'izao anandro eto amin'ny fireneny ty ny zavatra ny tranga raha mahatsiaro nareo tam 2009 novembre 2008 tsisaka nakany amin'ny 2009 nisy ny appel d'offre ny Soalala hoe ho an'zay masa maka an'le permis ny Soalala de société financière naka ny Soalala io fa tsy société minière de nalohan'le 100 millions de dollars tsy fantatra moa hoe nakaiza le 100 millions de dollars fa ny fisainana tamin'iny de hoe mba ho ao anatin'izany ny fanaovana ny lalana Soalala Marovoay sy Andranofatsika de tsy nisy tsita de niditra moa reto mpitondra fanjakana de atao 20% ny fanjakana malagasy modèle QMM hono zany sy modèle pétrolier zay contrat zay de efa nyteny zay miaraka am'ireo mpandraraha vahiny hoe tsy possible ange zany raha resaka mine nge raha tsy après 10 ans tsy manao bénéfice zay tsy manao fa 20% de misy partage de production eo zany l'izy nalain'ny Croma azony Croma nangatahany ko nanao appel d'offre moa fanjakana de Croma nahazo an'le daraina sy atambary de nanao contrat na partenariat Croma tam'le resaka daraina mamokatra volamena eo mihitsy natonga an'le resaka volamena be de be teto amin'ny firenena fa tsy namoaka rapport momba n'io famokarana volamena io Croma hatrany amin'ny 2009 ka hatraty amin'ny 2022 fa de ohatrany natao mangingina fotsiny eo de inona ny zavatra mitranga mamokatra volamena izy tamin'ny voalohany tsy voalongo karama mampiasa tany amin'ny Croma taty arina moa zany laza ny zana nalongo karama le piasa nefa mbola tsy manokatra kromita dia nitoy de niteny ny prime ministre hoe famokarana volamena sy ny trafikana volamena nge PDB nge zany fa tsy reo fotsiny nge no nitrange ny zavatra nitranga le 37 kilo tao amin'ny ministère ny zavatra mitranga de zao hoe fangamo ny ministère natao amokatra volamena tsy zany ny asan'ny ministère fa mandrindra ny lalàna sy ny fampifehezana rehetra mampiatra ny code minier mba azahoana
manosika ny fitrandrahana renan-kibony tany eto Madagasikara. Fa teo nahazo 37 kilo izy de ao amin'ny ministera. Tsy tokony hisy an'izany inge ao amin'ny ministera. Rehefa aveo ilay izy soloina vy, izay indray zavatra pitrangy eo amin'ny fanaovana renan-kibony tany zany totakely be dia be, solondro zareo vaton'olona de ataony mitovy lanja de lasany le vato tsaratsara fa ohatrohatr'izay zay le mitrangy io. Ary ny tena mampalahelo, olona fantatro daholo reto ngadrainy reto, ary olona namako daholo reto ngadrainy reto le DG ny milina sy ny etsetreetsetra voa anaovana fanadiadiana ny amin'ny hoe nakaiza le 37 kilo. Raha ny tantaran'io volamena io nefa hatramin'izao be de be lavitra. Famokarana makany darainy zany ange société fito ny partenaire Nkrumah mamokatra amina kilo be de be zany isam-bolany. De makaiza ary zany? Tsy hita hatramin'izao. De ahoana? De mandeha trafika sy ny etsetra. Zatra ny tranga ange tamin'le fitondrana ministra teo aloha misy vatondray ny nalainy maniraka police 2000 izy manao saisie vaton'olona de alefa ny an-dafy. Tsisy déclaration zany faniry. Efa nytenenina teto zany. Tsy nisy déclaration zany na tsy nanaiky ny douane hoe ataovy ny déclaration fa fantatra ange io fa ny ministera anao hoe fa tsy nety nanao déclaration izy. Tonga amin'ny ministre ny finance sy ny prime ministre tsy mbola nao de lasa ny an-dafy le vato. Ary io vato tsy hita ao anatin'le coffre. 34 kilo ana tourmaline rubellite io tompoko. De 2009 iny. 2009 ny tourmaline rubellite le menamena be zany. Mba vato tena misy valeur ny rehefa menamena be mantsy ny couleur. De zay tsy hita io hatramin'izao hoe aiza. Fa zao tracen'io any amin'ny direction régionale Fianaratsoa misy. Any amin'ny police de mine misy. Any amin'ny sehatra samihafa misy. De ohatr'izay le zavatra mitranga dia efa zatra manao an'ireny tsy misy déclaration reny na volamena na vatosoa fa dia inona moa na tonga ministra le ministra anankiray teo amin'ny fitondrana karana tena milalao an'le baolina miaraka amin'le complice le mpanjakana. Mako avokatsika tsikelikely io. Ka zao ngely izy ry faniry nasaina ny ala le ministra satria izy voapanga tao anatin'le 900 grammes na safira. Le ministra anankiray naprisika azy niova poste ministériel hafa fotsiny. De zao eo lizy ka ny zavatra tiany resahana amin'izao de zao efa ely ty fitondrany ty nanao an'izany fanjakana tsy tandalany zany fa manao tena mandroba firenena. Zay ny tena ataony ary tena tsy menatra mihitsy ny amin'izay zavatra ataony. Dia eo koa moa reto mpiara-miombonantoka amintsika ohatran'ny hoe mpiara-miombonantoka fa to mitaza-potsiny amin'le zavatra mitranga eto de manampy ministera ny fitsarana zay amin'ny fanampianany greffier, fanampianany fitantanana ny fonja. Fa le fitsarana amin'ny tena kapobeny mba hoe iverina anao ny marina tsy nikitihany reto partenaire ny malagasy amin'ny resaka fanovana sy fanampiana fanotsiana ara-drafitra rehetra ilaina. Fa dia nalefa fotsiny amin'izao de hatramin'izao moa izy ka mangataka mihitsy tsika. Mangataka an'reto tompon'andraikitra ny partenaire ny malagasy mba tena hanao fanotsiana n'ity fitsarany ty ho firenena tandalana. Inona moa mbola anatsika amin'izany fa reto inge fa tsy afaka ntsony tontomboty sarinady fotsiny sisany nataony io angamba ataony ao aoriana angamba zay. Marina ange zany faniro hoe reto efa reto na tsy manana fahavononana anao an'izay izy satria izy rehetrarehetra miara ohatran'ny hoe mitsikombakomba. Misy ray sy roa angamba hoe miezaka hoe mba hanao zavatra tsara fa na ny zavatra mitrango zao ary ange am'le resaka viditsolotra miverina kely amin'izay président mitarika an'ity fivoriana misy mpiaro ny zon'ny mpanjify le ministre ny transport ohatra
tsy de tazana figurant ve sa ahoana fa le président tena ohatrany hoe izy ny DG sy ka mayambondrona ka satria le problema le sezany no voakitikitika voadodona rehefa sanatry ny zany misy explosion le izy a de miditra tsetra zay le hoe na le fusible tokony mba ho alefa andamy maradrafitra sy ny sisa ho ampiasaina tsy vitantsony mampiasa azy fa tonga de izy miditra tsetra de zay ke le tenentsika hoe mana problema zao ny bajaja maninona ianao tsy hainao makany mana problema zao ny taxi be n37 eriandorany fotsy maninona ianao tsy hainao mandeha eny midina tseratra eny mihitsy zany atria à la fois ianao teo DG teo SG teo ministre teo gouverneur teo maire teo député de aiza le asin'le institution sy l'État mampimenga izy tontomonte satria na ny antony matahotra an'le seza voakitikity asy voadony izy ao anatin'le raharaha mbola tsy milamina moa le tantara am'izao ka izao nge ampitombo fahatezeran'ny olona nge zany rehetrehtra zany ry faniry diozy ianao hoe efa voaisa reo sara de efa niteny mo teto ndray maka ry faniry tezeran'ny olona tsy ho zakan'ny olona tsony io de tsy fantatro fa nga ministre président député maire ozy faniry raisiny daholo moa ny andraikitra hoe zany tena zavatra eto zao nefa ny zavatra voakany anaovany kokoriko tsy makaiza ahoarina amin'ny zavatra nataon'ny Flora Valomanana tena mitovy ny zavatra natao de mampimele izy ry faniry tena mampime zay le ndao io resaka jirama kely vetivetsika tontomota satria adevitra tsy azo iodivirana koa le zava-misy zay iaina ny jirama am'izao fotoana zao jirama zay tena efa mihoatra ny zavatra nieritreretina mihitsy ny zava-misy fa mbola manana courage aloha na izany na zany mipiasa zay piasa tian'izany orinasa zany mbola melona satria sao de adintsika manko le resaka jirama rehefa mahita an'le raha misy am'izao tsika fa mbola ady tsy vita io jirama io de le stage mamelo zay zao hoe atao amin'ny studio miresaka amintsika io de ialana tsiny raha ohatra tapatapaka amin'ny fahazoantsika azy satria noho ny délestage misy aty amin'ny toerana zay misy anay zany dia rehefa tapaka ny jiro de midéclenche automatique mandeha ny groupe de verifier eo le izy de zay no mahatonga an'le hoe mety tapatapaka mifandraisanareo akoatrin'le connexion ratsy zany réseau zany dia zay no mahatonga an'zao mety hoe fahazonitsika ny MBS ny radio mata afafa zay le jirama manko dia ny veritsika zany tontomota ary ny mpiaino tsy mijery mpanaraka de mieritreritra an'izay mihitsy le teneny le tompona andraikitra amin'ny angovo efa miemaivana io any amin'ny farany taonano any de hitantsika nefa n'izany zao le jirama tsy afaka le eo amin'ny angovo ny problema ny solika ty tonga nefa anisany tena manodina be indrindra ary efa nyvakin'ny mpiasa hoe ny 700 tompam-kamina de efa saika lasa avokoa dikan'izay ny 700 zany mba aniasana sy tena any malagasy rere tsara zany am'izao fotoana zao fa le problema an'le jirama de saika amin'ny alalan'le termika avokoa ny miodina zany hoe solika manodina azy le Madagasikara sy lay compagnie pétrolière mbola mipetraka olana am'izao fotoana zao ny am'le fiakaran'le vidin'ny solika ary mbola tovanana vola be mbola tsy tanono satria arakaraky mampiakatra an'lay elany elambidy no mampitombo ny vola alohan'ny fanjakana any amin'ny volam-panjakana makany am'lay compagnie pétrolière zay le fandehan'le rara akoatrin'le mbola tsy maintsy manao subvention am'lay jirama zay any amin'ny 550 milliards d'ariary any ny fanjakana ankehitriny zay mbola tsy ahafahan'le jirama mivoaka am'izao fotoana zao de inona ary no atao inona ny hevitra na miasosikevitra amin'ny farimy syndikaly hoe esory io tale général sy mipiara-miasa amin'io no ny anton-javatra marobe ary mbola manatsika efa misy zavatra marobe miodina ao anatin'ny jirama io de io moa tsy afabela am'izay foana ary borisatroka mialatsiny am'izany fomba fiteny zany fa mahafata-javatra sika mahatonga teny an'izany lafin-javatra zany satria efa misy miketrika ho bako avy ny jirama io ka atao zay anam-potehana azy zany rehetrarehetra zany mila mampifony vahoaka malagasy le filoham-pirenena miteny fa ao anatin'ny enim-bolana eo de efa voavany olany délestage ao anatin'le réseau interconnecté satria le Antananarivo moa tena problema an'le fitondrana satria raha mihetsika Antananarivo vita amin'ny fanjakana
fa any amin'ny sisiny any ke any amin'ny province any any amin'ny région any any amin'ny faritra any district tsy hitanonony délestage any fa tsy raha iny le fanjakana lizy satria zao tsisy impacte politique aminy fa le Antananarivo ny tena mampiasa ny lohany zay ny tsy maintsy anetsemana an'le lavaka le contestation sy lay problème rehetrarehetra de miova ndray ny langazy fa ho maivany io any amin'ny farantaona ho tazomitsika amin'ny teniny moa re tompona andraikitra amin'ny angovo reto zay olona tsy ao anatiny ary tsy mahay an'le asa akoriny no tonga tompona andraikitra amin'izao fotoana zao de io ny zava-misy tonton Mota. Le izy angery faniry rehefa jerena fotsiny amin'ny saina tsy miangatra tsy marina ange zany fitenenana hoe ilaminy eo amin'ny farany taony tsy misy zavatra ataonao hoe naorinao teto hoe na anao unité anankiray ianao vaovao tsy any reto borisatroka ozy ny fitenenana dia mba manampy tositra ny zavatra efa misy tsy nanao an'izany ianao fa de milaza fotsiny hoe de gropy anankiray no eritreretinao hoe ho amboarina sy ho atsaraina de hivaly olona tsy marina ange zany ry faniry ary ny tena mara tsy mamany olona ny malagasy zay mba hatsaratsara ny fiainany vahoaka malagasy ny fitondrana misy ankehitriny fa de zao ny mitsikombakomba foana amin'ny zavatra rehetra azahoany makapahany kely maka ranondranony kely amin'ny reto tompony reto centrale termika rehetrarehetra reto vidina amin'ny vidiny mamono antoka de eo zany le zavatra le olona raha mille kilowatt ny anina hoe ho fournisiavan'le olona hoe ho amen'le centrale ka na 800 no ataony de 1000 no alohanao zany ny zavatra mitranga efa niresahan'ny olona matetika moa zany de ahoana moa zany tsy kombakomba ve zany fa le 200 kilowatt farany le tsy nampiasaina akory nefa alovolo dotra zany daholo izy rehetra ahoana moa tsy faty atoka ray lavaka no zavatra hitranga eo amin'ny fiainan'ny jirama ary ny tena mara Banque mondiale sy ny FMI ange efa hatramin'ny 2019 nanao hoe ahitsio ny fitantanana ny jirama ataovy ny vérité de prix fangana asany kapoka latabatra ny mpitondra fanjakana hoe zay tena zavatra consommé no alohanay mbola mamono antoka ara satria izy mividy varotra mora fa mividy lafo fa mba zay tena consommé zay tena nampiasaina no ho alohan'ny fanjakana malagasy efa mampiena n'le déficit zany fa tsy nasananao an'izany akory reto fanjakana malagasy fa tena ny zavatra nataony dia tazona an'le zavatra fanao hatramin'izay président Ratsiraka tamin'ny fotoanandro nefa gaga tamin'ny hoe vente à perte nataon'ny fanjakana malagasy io fa de mafylomo ny mpitondra de io no tazominy navelana amin'izay de eo tsy hita zay fivoarana nanitsy nanao Banque mondiale sy ny FMI hoe amboary kely ny vidina lasansinareo ny pétrole nampanantena ny fanjakana malagasy tany Washington tamin'ny 2019 tany amin'ny volana juillet 2019 iezaka zay anao ny état de droit anao anti-corruption anao ny transparence anao ny bonne gouvernance anao an'izao tsy nisy zavatra nataony zany ary tsy niezaka na mahaolana akory io fa zao zavatra mitranga angeto zao ny zavatra hitranga amin'ny tapa-bolana ara tsy fantatra reto fanjakany reto fa mipotra le izy de eo izy mamory aingakaingana de mamoka de aveo izy milaza fa izy ny tena mikarakara sy manao zavatra tsara eto tsika de mahita hoe ny prix solika tamin'ny androny flora valomanana efa mihoatra ny 1 euro mihoatra ny $1 mahery 1,2 $. Tsy nisy cocorico nataon'ny fitondram-panjakana ny tarihan'ny président Ravalomanana tamin'izany izao reto $1 ny prix ataony sy nitsetra de manao cocorico izy miteny hoe zay ny tena mihevitra ny vahoaka miala tsiny
miala fondro nareo mbola mampidina TVA, mbola mampidina droit de douane, tsy afaka tsy manana moyen azahoana manao lalana araky ny tokony izy navitanan'le 9000 kilometra ange satria tsy nikitihana amin'ny fiara, tsy nikitihana ny TVA sy ny etsetretsetra de navita lalana be de be ny filora valymanana ka naniakatra raha ny vidina solika lalana nety ohatrany tsy de re loatra nge ny fiakaran'le vidy-tsolika fa ity ny lalana mepotika ny fomba anamboarana azy tsy fantatra, tsy takatra ny saina, tsy hitakory hoe ahoana ny fomba anaovana azy ny vola marina fa manome ny banque mondiale hoe ty fomba anamboaran-dalana fa aiza ny apport bénéficiaire-nao tsy misy satria ny ressource propriétaire-nao na henanao am'le fampianana ny droit de douane sy ny TVA de ero zany tsika menakavy hoe makaiza amin'ny heritaona tapitra ity fitondrany ity amin'ny heritaona ohatran'izao hoe efa manomboka tapitra tsy misy lalana ho vita eto ka ianareo député sy tompona andraikitra gouverneur sy ny mandrevinareo manofinofy ianareo raha ohatra ka mieritreritra hoe tena iasy ty fitondrany ity fa efa napakatra vidy-tsolika izy am'izao mba azahoana manao ny asa maro samihafa tranga eto amin'ny firenena zany rehetrarehetra zany jirama hiakatra koa zany zao ny jirama satria niakatra ny solika fampiasa ato anatin'reto centrale termika ny zavatra omeny ny jitolotra omeny ny jirama efa tsy ampy ny vidiny nefa hiakatra eo le hoe tena maharopery ve ny vahoaka malagasy maharopery hitoetra ao anatin'ny tsy fisina sy ny fahamoizam-po engane mba tso zany engane mba hitsangana ny vahoaka malagasy anohitra ny zavatra tsy mety ary tsy azo ny saina heverina itsony ny amin'ny fandehanan'ny firenena mandeha ohatran'izao makany amin'ny fahaverezakevitra zao tsy izy tsony tiry faniry zay indrindra eny ary tonton mota mandeha koa ny fotoanantsika efa miomanao ambadika eo mikotrakotrana manao ny fandaminana samihafa ny député fetra rahalamizafimbololona fa melohan'ny idiran'ny député fetra rehefa aveo dia hiditra eo rina zany satria mbola manakambara ho atsika izy miazakazaka foana tsika satria vaovaonga mandeha dia alohan'ny idiran'ny député fetra dia hiditra aloha rina misy zavatra fa angamba ny fanaovam-beloma tonton mota tsy adino satria manaraka atsika ny rehetra am'izao fotoa zao mariny zany dia manao velomanareo rehetra mpanaraka ny fandaharana miara-manonjana ny any ampitan-dranomasina na ny eto an-toerana manao veloma ireo mpanao tsy lazaina rehetra ary de mirary soa samy hotahin'ny tompo-dolo tsika rehetra ary de mirary am'reto mpiara-misehitra eto amin'ny fandaharana miara-manonja avita be amin'ny adidy zay apetraky ny firenena eo anatrehany izy ireo manao veloma tompoko eny ary misaotra tsika amin'ny tonton mota de araky nambarako teo hoe hiditra eo irina rehefa aveo mbola anamafy zay nambara atsika satria misy zavatra zay tsy maintsy fampitana ihany zany de efa eo akaikeo rina tairoara rina eny ary misaotra ny tonton mota izika misaotra ny faniry raha zafy manatany ihany koa inona moa no tianambara fa vo eo zany zao mijery ny hoe ohatrinona ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatra maneran-tany ny ray baril ny tiana tenenina am'izay de nidina le izy $100 zany zao ny ray baril amin'ity androany ity dika an'izay zany de ny hoe io vidy-tsolika io de miovaovy io miovaovy eo araky ny zavatra zay miseo any ivelany any sy maneran-tany ka ny atsika zany ao anatin'izay rehetrarehetra de io izy aloha nakarina izy io dia efa betsaka ny resaka natao teto rehefa nakarina le izy dia mandra-pahoviana fa ny enitsika tao anatin'ny andro vitsivitsy zay de hoe io aloha zany hoe io 700 sy 5,000 io 700 sy 4,000 aloha no misy eo aloha zany no atrehana
fa mbola tsy fantatra zay ho toyany ka zay le baraingy be tabe zay a zay le manahiran'zay satria maninona tsy ampafantarina an'ilay vaoaka malagasy ny tena fandehanan-javatra any amin'ny fotony any apotony zao de hoe ay fampidinika ijery firenena zay iara-iasa amitsika am resaka famakina solika sensisa mba hoe mba ho mora soatran'zany zay aloha mbola resaka zany fa ny zavatra ianan'ny olona am'izao fotoa zao dia fasairanana ary tena hoe milanja azo fijaliana ilay malagasy dia mandeha faneho-kevitra maro samihafa aroka tsy adinoantsika afa ny fiangonana dia miteny ary tsy mitsahatra ny miteny mananatra milazany tsy mety ihany koa misy miteny mantsy any ambadimbadika any hoe laïcité tsy tokony tsabatsabaka amin'ny resaka raharam-pirenena ny fiangonana sy ny sisa aona izy ny tsy hiteny koreo ondrin'Andriamanitra daholo reo ko milanja azy fijaliana le ondrin'Andriamanitra tsy vitany hoe ondrin'Andriamanitra fa tepolin'Andriamanitra mahantra tsy mihinan-kanina ny sakafo ao anaty vilany efa tsisy tsony ny vilany efa lafo de asa ny fitafiana eny akoditra ihany koa sisa efa tsy tsisy anaovana tsony efa lafo daholo de ny eny akoditra koa sisa zay de fitafiana zay fa misy miteny mantsy any ananonanonany hoe ny fiangonana tsy tokony hitsabatsabaka am'zany FFKM manotiny sasany tenenina amin'io satria efa hitantsika ane fa tamin'ireny fetim-pirenena ireny dia tsy nanatrika n'ilay fitaoam-pivavahana zay nataony FFKM tery amin'ny ekara tery Analamahitsy tao amin'ny eglizy Saint Joseph d'Aosta zay ny Analamahitsy eglizy katolika romana afa ny mpitondra fanjakana teny amin'ny Kianjabeny Mahamasina izy fa tsy nanatrika ny tery amin'ny FFKM zany ane fahitan'ny maro hoe efa misy dikan'zany fa na manatrika na tsy manatrika ny mpitondra fanjakana raha miresaka sika hoe FFKM tsy azo hidiviran'zany zany resaka hoe FFKM ray aman-dren'ny mpiangonana eo anivon'ny FFKM zany ka raha miteny any mpitondra fivavahana eo anivon'ny FFKM raha ny eo anivon'ny katolika romana ohatra oka tsy adinoantsika fa ny kardinaly ene de mpiara-miasa akaiky amin'ny pape ary rehefa misy ny fifidianana papa amin'ny fotoana zay anovana an'izany de ny kardinaly no mifidy ny papa zany oka zany tsy ho adinoantsika fa ny mahaganga ny sasany dia mieritreritra hoe tsisy amakina aloha zay resaka FFKM ianao zany vao tsy nanatrika an'ilay fivavahana ny tarihan'ny FFKM teny amin'ny ekara Analamahitsy de fa mazava be ny dikan'zany fa na zany na tsy zany dia tsy afaka ny tazapotsiny an'izao fahoriana mahazo vaoaka malagasy zao ny fiangonana na ny eo anivon'ny FFKM manontino tenenina am'izay mandeha mantsy ho resaka hoe feonam-be-pirenena sy ny sisa io tsy afaka hidivirana ao anatin'izany ny FFKM ny eo anivon'ny mpanohana ny fitondrana am'teny mitady zay io resaka feonam-be-pirenena io hoe resaka fanosongozonana sy ny sisa fikatsahana ny mahasomy malagasy no dikan'io ny FFKM ave de tadavy hoe hitady seza ahoana tsy hany mihitsy n'le izy ary raha hoe ny mpanao politika ane mahafantatra ihany koa ny maharary ny vahoaka malagasy ary raha tena jerena hoe inona ny tena dikan'ny politika dia fikatsahana ny mahasoa ny firenena anankiray sy ny fiarahamonina ary rehefa mivoatra ilay fiainam-pirenena ilay fiainam-bahoaka dia zay ny tenen'ny président Marc Ravalomanana natao amin'ny macrobeoririka hoe tena nahita tsirony tamin'ilay fanaovana politika le fanaovana politika mitondra soa ho an'ilay vahoaka fa tsy fanaovana politika izay mambotry vahoaka lasa memahantra le vahoaka izany ao anatin'izay ka le teny hoe politika no lasa ratsy
zavatra hafa mihitsy no andikan'ny sasany an'lay politika fa rehefa tena mandeha amin'ny tokony ho izy dia ilay fivoarana fahatsara-piainana dia mahita atao hoe fahombiazana ianao ao anatin'ilay izy ka raha iverenantsika kely ny resaka fiangonana ny FFKM de zao mantsy resahana foana eny anivon'ny fiarahamonina eny tsy hoe mitondra tenin'ny FFKM akory tsy zay fa faneho-kevitra no atao eto fa makafakana no atao eto fa rehefa jerena dia ny FFKM matompoko dia miteny mahitsy izy tsy vao zao fa efa hatram'izay tsy afaka ny angina mihitsy ireo ray aman-dreny ampiangonana eo anivon'ny FFKM ndreo ary tena hoe miteny mazava tsara aza me tsara velatsy aza manao kabary ambony vavahady zany ny teny ray aman-dreny ampiangonana zany miteny mahitsy ary miantefany am'izay iantefany tokony eritreritra zay hoe iantefany zany hoe kabary ambony vavahady zany ane milaza zavatra fotsiny hoe zao nefa tsy tanterahany ka rehefa miteny ianao zany rehefa tsy tanterahanao le izy de inona dikan'izay lainga mandainga ianao zany raha miteny zany hoe aza manao kabary ambony vavahady resaka teny teknika kely izy any amin'ny resaka filozofia any de hoe sophisme ny atao hoe sophisme dia tena popoka be le fomba fiteny sy ny fomba fandaharana sy ny sisa fa ny votoatin-kevitra zay romanatody ary mifanatanterana moa zany de tsy tanteraka le izy lainga ny dikan'izany zany natao kabary ambony vavahady resa be fotsiny oeraoera ozy sasany teoriana ty resa be fotsiny ka tsy zany ny ilain'ny firenena am'izao fotoana zao de aza me tsara velatsy ihany koa maro ny ray aman-dreny ampiangonana no miteny an'izany aza me tsara velatsy mahitsy zany fitenena zany fa ny fiatsarambelatsy zany tena betsaka ihany koa eto amin'ity fireneny ity eo mason'ny olona eo any amin'ny rehefa miseho sehatra zay tompona andraikitra isanisany any de tena hoe tena ohatra hoe paradisy Madagasikara eo mason'ny sehatra raisam-pirenena sy ny sisa milaza an'izao hoe ohatrany hoe tena hoe tsara Madagasikara nefa rehefa jerenao ny atsy ambadikatsy zavatra hafa mifanohatra amin'le zavatra nytenenina sy fisehoana ivelany no tena iainan'ny olona inona moa ny dikan'izany aseho zany zao ohatra tamin'ireny faraparany reny fety reny no aseho ety ivelany ety fety foana nefa malagasy tsy mahatsabo ny tena antsony amin'ny aretina ohatra ny malagasy azy tsy mahazaka n'lay sarandalana intsony ny malagasy etsy ananiny etsy tsy mahazaka n'lay fiakaran'ny vidim-piainana intsony de zay no teneniny eo anivon'ny ray aman-dreny ampiangonana eo anivon'ny FFKM hoe raha tsy resaka tsika ho afa-tsy ny ohatra hoe ny eo amin'ny fiangonana katolika dia ny cardinaly ny son éminence ny cardinaly Tsarazana Désiré de mahitsy ary zay mihitsy no atao hoe andraiky ny ihany koa fa misy ny tsy mahazaka an'izany satria everiny sasany hoe manelingelina hoe de mody mialokaloka ao amin'le teny hoe laïcité fa ngany teny hoe laïcité azo ialokalofa an'izany ary azadika amin'ny heviny hafa ny lay resaka hoe laïcité fa tsy hoe rehefa miteny hoe laïcité de hoe tsy afaka miteny ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ny ray aman-dreny ampiangonana tsy izany mihitsy ny ray aman-dreny ampiangonana miteny izy satria zany no andraiky zany no hiraka nampanaovan'Andriamanitra azy zay le izy tsy afaka angina manoloana ny azo fijaliana zay ampilanjaina ny gasy zay zany mba tsara azavaina kely ny momba an'iny namana fanira zafy manatany andray député fetra ianao ary ndao ary zatsisy misaotra n'izay fanampanazavana netiny rina teo zay tsika moa zany raha ny fantatra eny amin'ny petite vitesse eny de tsena eo ihany fa asa misy pilôna na téléphérique be da be ny vaovao mifamafao jory le vahoaka de ianao zany isan'andro tsy maintsy mare fijoroam-bahoaka taky ny resaka nijoroany reo vahoaka any Sambava
dia alohan'ny idiran'ny député fetra dia ho avoakantsika aloha ty vaovao an'ny MBS ty zany a mikasika ny zava-misy ny amin'ny rarahana lavanila zany dia tany sambavy izy tya namoaka reo lavanila maitso eo anelanelan'ny lalana sambava andapa ny mpamboly dia hoenotsika ny fanazavana zay nentina izy ireo fa misy zavatra important be mihitsy hitondratsika fanazavana rehefa aveo dorina mana teknisianina fampanantenana pokaty isak'izay matsiaro no ataon'ny mpitondra anisan'ny voafitaka ireo tatsapam-boly lavanila ao amin'ny komuna manakana ao amin'ny distrika ny Sambava. Raha nambaran'ireo mponina dia nampanantenana avy amin'ny fanjakana Andrajoelina fa ho tonga maro ireo mpandrarà amin'ny lavanila anjifa ireo lavanila maitso ireo. Hatramin'ny androany nefa dia tsy nisy akory ireo mpandrarà tonga nividy ireo lavanila ireo noho ny fameran'ny mpitondra fanjakana ny vidin'ny lavanila napetraky ny mpitondra. Reto miangavy an-tagnandroy zahay mba tsy ndrovo zahay amin'ny lavanila fô sarotra resan'ny pirenena tsy manety vidiny eky mbola tsy tanteraka sotra to tamin'ny 824 ane 400 lavanila io fihaingambidy jusque amina 80% ignanay telo taogno manindritra milaza nareo hoe magnitra fa zahay kosa marary vokatra izy raharaha fampianaran-jasa tsy zarazara sakafo tsy hohany fijaliana tsy voarara tanjo tsy tratra ny miady varotro mahazatra zahay isaka misy tsena fotantinay efa haketo ny nady varotro tsisy entambarotro ny mampalahelo koa araiky manampahifagna niatriky zahay teto mba nantsoky ny telefôny heureusement ny fafako le SMS nangoroka loatra fona avereno an-dragno lavaninao rehefa tsisy mpividy mampalahelo loatra zay eto zaho masaky mbagna raha maholo araiky raha mahalantizy raiky amin'ny lavani mbola tsy voahody entambarotro ane io e raha mimpody an-dragnonay hitondra ino aminay zay tsy manangohoanina ny vahoaka marobe reto anday ivelognay zay nitadiavinay fa tsy dia mila resaka lava fa hifahitady ilay hividy vanila ty zay nitadiavinay. Leo ny fampanantenana pokaty moa ireo tantsaha ary raha nisy aza ny fifandresin-dahatra nataony tompon'andraikitra tao an-toerana tamin'ireo tantsaha dia tsy nanaiky izany intsony ireto tantsaha tonga marobe ny grevy ireto. Tsy misy izay sehatra tsipotika eto Madagasikara ankehitriny. Izay sehatra idiran'ny fanjakana Rajoelina dia potika tanteraka avokoa. Mirehitra mena avokoa izany izay jerena eto Madagasikara noho ny fitavozavozana ary ny tsy fahaizan'ny mpitondra. Nanakana ny lalam-pirenena nampitohy any Sambava sy Andapa moa ireo tantsaha ireo entiny nanehoana ny fahatezerany ho an'ny mpitondra. Ho potika tanteraka mantsy ireo vokatra ireo raha toa tsy misy mpividy farak'izay aingana ireo lavanila maitso ireo. Arak'izao hita izao dia manomboka mifo ny atezeram-bahoaka noho ny tsy fahaizan'ny mpitondra. Ninitsika nalefy ny vaovao iny satria mety misy tsy nahita omaly dia alefatsika le zava-misy mikasika ny tontolon'ny navanila zany satria ny voaka tsy mbola nahita an'izany tsika tao anatin'ny 80 taona député fetra Ralano Jafombolona zay fetako aketo amin'izao fotoana izao fa ny voaka ny sakandalana ny tantsaha mpamboly lavanio dia navoaka an'izy ireo ny lavani verta dia rehefa navoaka dia nanapaka ny lalana zany teo anelanelan'ny Sambava sy Antalata tia lokony taty le izy
fa raha nahitotsika teo le fihetsika le manam-pahefana ny toerana le aviavy be tsy mba misy mihitsy ny amin'ilay hoe tena kapasité na négociation na mba manambitamby satria ireo vahoaka ireo ne matotonga amin'ny fanapahan-kevitra iny de hoe tsisy mpividy ny lavanio anay lay irere ihany ny fanjakana amin'izao fotoana izao 75 000 ariary ary tsisy vidiny koa raha ohatra ka mbola mandeha le hoe misy olona tonga any toerana fa tsy avoaka an'le MCC misy le MIC mihitsiny mix le ministère ny industrie sy ny commerce sy ny consommation reny vaovao reny fa any am'le misy mpividy vitsivitsy mody avoakany anarytsaromana an'le raharaha fa le olona manana problema any am'le toerana misy lavanio zay vidina 20 000 ariary 25 000 ariary tsy avoakany izy ireo de le aviaviny le manam-pahefana iza nanao an'ity esory lasa mivorery de ohatran'izay le endrik'izy menakavy mitondra fanjakana entina mijadona tsy mahay tsony mifampiresaka fa fanapara-pahefana zany ny fomba fiteny fomba de tsy kakitsika raha ohatra ka mihetsika le vahoaka ny misehatra rehetrarehetra amin'izao fotoana izao ary samy joro ny olo-pirenena fa tsy manaiky tsony amin'le fomba fiasa sy fomba fiady le fitondram-panjakana fanjakana ane re miresaka amin'ireny any fotony reny nefa ohatrin'ireny na le fomba fandeha an'le fitondram-panjakana miaviavy izy menakavy bebe atoka bebe kibo mandimandina amin'le takolaka manoloana an'le tatsa tena maina mihitsiny de mazava fanazavaan'le tatsapamboly lavanila tateo hoe 200,000 ane ny vidiny lavanila tamin'ny 2018 zany 200,000 zany 200,000 ariary 1 million de francs fa amin'izao fotoana izao izy 570,000 75,000 ariary ho an'izay mpivezivezy any avaratra malala an'izany fomba fiteny zany raha misy miteny zany 13,000 de 13,000 zay ndika zany ariary ny resahako 200,000 milatsaka ty amin'ny 20,000 ho le tatsa tsy possible ary raha ohatra ianao ka tsy niaina tany amin'ny faritra de tsy malala hoe lavanio zany ny fiainan'ny olona satria mahatsara ny fiainany mampidibola ho azy zany zay sarotra ny dingana andalovana ny amin'ny fambolenana zany lavanila zany sy fikarakarana ary fiambenana zany vao tonga amin'ny lavanila de zandray tao anatin'ny 80 taona tsy fahito deputé fetrarala am'zafimbololona ny esorina teny amin'ny tsena tany amin'ny rayon tany amin'ny grande surface rehetrarehetra tany ivelany tany glace misy lavanila avaty Madagasikara amina pesticide hoe misy oxyde d'éthylène sy ny karazana fa fambaraka ho amin'ny Madagasikara zany satria inona lizy zay varina nanaovana propagande politique le resaka vanille ary nampiasonana vahoaka fa tsy nijerevana le hoe misy olona manetsiny amatapitrisana ane mivelona sy miaina amin'izy ity de azagaga raha miteny député Roland Ratseraka hoe monopoliser le ministre lizy sy le manodidina azy de inona ny tonatonana an'izy menakavy any ivelany ihany ahoana ny tsy ahatonga saina ny rehetra hoe vanille verte 200,000 ariary 1 million de francs FMZ ny kilo teo aloha lasa 75,000 ariary amin'izao fotoana izao de na olona tsy mianatra ve de tsy mahatakatra hoe nidina aripotika le fiainan'le vahoaka sy le fiarika reny zany ny zava-misy de verina fitondrantsika adevitra zany miaraka amin'ny député fetrarala am'zafimbololona satria le fihetsika le fitondram-panjakana koa raha ohatra ka tsy mijoro etriny ny vahoaka de lasa everiny fa manaiky amin'izay tiany atongavana ary zay mihitsy ny tanjon'izy ireo de zao eto amin'jadona le raharaha ny fahefana no anaparana zay mety ho fitakiny etseroa de ny ainatsika sy hitantsika ny zany député fetrarala am'zafimbololona sady miarabanao ihany koa tonga soa eto amin'ny fandarina amin'izao maraina izao miaraba fandiry miaraba ny teknisianina rehetra ao ambadika ao ary miaraba ny mpanaraka indrindrandrindra tsy mahafoy izao fandarana miara-manonjy eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izao betsaka ny tinambara maro ny fitarainana voaray maro ny fangataham-panazavana makasika n'izao zava-manjo ny vahoaka malagasy izao a hoe fa ahoany ty fa aizany lalana ivoana am'izao zavatra zao hoe mbola manana fanantenana ny ivoana am'izao fahantrano zao ve tika sady efa tena horendrika tanteraka mihitsy namana faniry ao anatin'izany zany no hitondrantsika faneho-kevitra sy famakafakana indray ho an'izao alarobia tolakandro izao alarobia 13 ay 13 juillet raha pitsony 14 juillet andrareo frantsay fa le alarobia 13 juillet zany de midémissionna zany amin'ity 13 ty i
Gotabaya Rajapaksa zay mihitsy Gotabaya Rajapaksa Fro Sri Lanka mametra-pialana androany 13 zany izy androany 13 misy oeritreretin'ny zala zay misy oeritreretinareo 13 zay le 13 fô 13 fô alefa fô ho hitatsika satria reny maro ny zavatra azo istomana lesona am'ireny tranga tany Sri Lanka ireny ary mino fa tsy lavitra nyreny ny zavatra manjony vahoaka malagasy ary mbola ratsiratsy kokoa no ny zava-misy any Sri Lanka raha ny ainany vahoaka malagasy ary fari-piainana ny resahako resaka fidiram-bola ny resahako resaka tsy fandriam-pahalemana ny resahako marina hoe ny resaka solika mety tsy tena hoe mbola tratran'izay atao hoe filarana lavareny zay isika fa naizanona tsy zany asa namana faniry misy ny zavatra tia namana faniry aveloko mandefa Rajapaksa niaraka amin'ny prime ministre sy ny vady aman-jana de nidinjalany frontière de mandeha ditongotra be amina kilometatra zay tsy fahita hatramin'izay zany fa nahitana vola be 17 millions asa ohatra iny natao amin'ny brao any tao misy 50,000 € tao misy vola be sisa nanapahefany iny rangahy iny fa naverin'ilay olona tany amin'ny mpitandro filaminana le 50,000 $ na euro izay zany nitoetsain'ny olona zany nakaselfie fa tsy namotika zavatra zay tsara raisy natao lesony zany fa tsy toy ny nataon'ny sasany tamin'ny 2024 sady ny robaina ny fananan'olotsotra no potehana ny fananana iombonana na fananam-panjakana zany hoe fananan'lay vahoaka malagasy noho izay le fitiavam-boninahitra zay fitiavana toerana tafahoatra dia nampiasonina le voaka ka alohantsika iverina amin'azy satria fotoana efa mandeha namana faniry misy lesona azo raisiny reny misy lesona azo tsoahana ao anatin' reny atao hoe na eo ny fahasairana ny vahoaka Sri Lanka ary tsy anyrery no miatsika dia misy lesona azo tsika raisina hoy ateo ny am'izay le hoe ny manao fitakina amina fiainana tsaratsara kokoa tsy voaterina tsy midika ho fanambana fananana iombonana na fananan'olotsotro na fananan'ny fanjakana zay le izy namana faniry dia ny andra iny no mbola tiako amafisina dia mahakasika ny krizy lalovan'ny firenetsika manoloana ny fahasairana ny vahoaka amin'ny ankapobeny noho ny fitotonga ny fari-piainana fiazakazaky ny fisondrotry ny vidim-piainana izay dia tsy maharaka moa isika satria miaina tena fahasarana lalina ny vahoaka malagasy am'izao fotoan'izao dia petraka ny fanontaniana hoe tsy nisy krizy ara atao entre guillemets anaty frankisosina tsy nisy krizy ary teto sahirana lay mpitondra mbola tsy nisy zany hoe ady tany Ukraine zany mbola tsy nisy zany hoe fiakatry ny vidin'ny baril eo amin'tseny iraisam-pirenena nefa koa ohatry ny fialana fotsiny namana faniry zany hoe resaka hoe niakatra ny vidin'ny solika eo amin'tseny iraisam-pirenena mbola $100 manodidina ny $100 ny ankehitriny zany vidin'ny baril ray zany eo amin'tseny iraisam-pirenena ka inona no antony mampiakatra ny vidin'ny lasantsy eny amin'ny pompy sy ny gazoil zay ny fanontaniana apetratsika amin'reto mpitondro reto raha ny fomba fijeriko dia ny aino ny resaka zay efa ny fanaovany namana faniry teo sy zokomota ny hoe nampatsiahy izy ny tany amin'ny 9 raha toka 320 ny sandan'ny euro nampitahina tamin'ny ariary malagasy dia nahoana no voatazona ho 2 ariary tamin'izany fotoana ny litatry ny gazoil betsaka ny lesona azo raisina amin'izay tsy hiditra amin'ny atsipriany fa ny any fanontaniana tonga dia apetrako aloha dia hoe nanao ny tokony nataony ve le mpitondra fanjakana ny zavatra hita mantsy dia tsy ny valiny hoe tsy nanao ny tokony nataony ny fanjakana ny mpitondra fanjakana tarihan'Andriamatoa Andry Rajoelina sady tsy nanao ny tokony nataony izy nanao ny tsy tokony nataony inona ny tiako atongavana raha tany amin'ny taona 2024 dia niarahana lala ny atao hoe tombom-barotra satria tsy eto ampelantanako ilay izy fa ho avintsika hitondra an'izay amin'ny fotoana aoriana ao namana faniry fa amin'ny ankapobeny no iresaka azy hoe nanao tombom-barotra miopampana ireo kompania tsolika indrindrandrindra taoriana ny fanonganam-panjakana izay nitarihan'Andriamatoa Andry Rajoelina izay filoham-pirenena ankehitriny dia nandeha teny dia nisy ny kopaka ny sasahana tao dia nisy zany ny zavatra ny raisana tao anatiny tao nisy ny tsy kombakomba niarahan'ireo mpitondra
tamin'ny tetezamita sy tamin'ireo le kompania tsolika nisy a teto amin'ny firenena mety tsy voatery izy rehetra fa nisy tsirairay raha izay dia ambara tafaverina teo amin'ny fitondrana Andriamato Andro Rajoelina tamin'ny taona 2014 dia natao zao fampanantenana rehetra izao ny amin'ny hoe anatsarana mety ho fiatsarana ny fiainan'ny vahoaka tsirairay a vahoaka malagasy tsirairay petraka amin'ny fanontany nisy ve izany tanteraka ve izany ohatra ny tsisy a ny any totonga anara ny mifanohatra amin'izay ny zava-nisy anisan'ny antony anankiray a ty resaka solika ity eo indrindra ny tiako atongavana tsy naloha satria mieritreritra nampandriadrisa fanaovana propagande politika ny amin'ny hoe hoahena ny viditsolika ho atsangana ny société mpanjakana anafatra PPN ary mety ho tonga hatramin'ny fanafarana solika manamaivanana ny andavanandro ny vahoaka malagasy ok natsangana zany dia ny zavatra hita voalohany aloha dia ny fitahana ny vahoaka ny fitahana tamin'ny resaka simenitra nambara fa nanafatra simenitra ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny SPM dia am'izay afaka misitraka vidina simenitra mbo anatin'ny norma zany ny vahoaka tsara ho fantatra ny vahoaka malagasy fa efa nresahako teto ny mahakasika an'izay hoe tsy nanafatra lasaka iray zany ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny SPM fa bodongerina tamin'ny entana nafarana mpandrara no nataony dia nentina tamin'ny anaran'ny fanjakana izany fanafarana simendrana toy izany zany santinany ray ny amin'ny fomba fanao ty fitondrana ty ka inona ny zavatra nitranga ela ny ela leo ihany lay mpandraratsolika miamsavovona ny any tombo ny trosa tsy voalohan'ny fanjakana ny amin'ny resaka solika manampitrotraka ny fanodikodinana ao amin'ny jirama zay ataon'izy mianakavy vasaleha satria dia ny rahantsika nandreta orinan'ireny fandaniny zareo ny LFR 2020 sy 2020 reny nany hoe lalàna amin'ny fenitetim-bola sy mpanitsina 2020 sy 2020 fa lasa nofenona tafakatra hatramin'ny 500 miliara ariary ny fanampiana ho amena ny jirama zany rehetrarehetra zany efa taratry ny tsy fahaiza mitantana taratry ny zavatra ny tambatra nanomboka tamin'ny 2020 ny fomba fanao mamoehatra tao anatin'ny lainga sy fitaka nataony vahoaka malagasy dia rehefa ela ny ela tratry ny aloky ny lainga zay ny savovona ho taty aoriana tatya ny vahoaka malagasy zay nampandrina drisa no fitahana tamina resaka zany namitahana ny vahoaka malagasy dia rehefa ela koa ny ela tsy nanaiky itsony ireo kompania tsolika satria araky ny teniko teo efa amina centaine de milliards d'ariary ny volany zareo tsy voalohany fanjakana dia nahodinkodina ny resaka resadresaka Covid-19 no manina ihany ny sain'ny vahoaka malagasy tsy maintsy ho tonga hatrany amin'ny fampiakarana n'izany vidin'ny solika izany ny eto Madagasikara satria iraisam-pirenena zany ty crise ty azafady mbola tsy mihetsika eo amin'ny $100 dia averiko ny ray mandeha le teniko teo ny teny tamin'ny vaovao malina nanao hoe ary efa nresahana namana faniry sy zokomotan-teny hoe naninona tamin'ny taona 2009 no voatazona 2,000 ariary ny litatra nefa efa teo anelanelany $570 sy $510 ny vidiny ray baril mba azavao aminay ry manam-pahaizana azavao aminay ry ministry ny angovo ministry ny toe-karena Andriamato Filoha naninona ny voatazona tamin'izay dia izao zany le antony ho iaho tsy mino mihitsy satria tokony mbola tsy niakatra ho iaho teo ny vidiny solika io fa satria efa tena totitry ny trosa izay tsy nalohan'ny fanjakana ireo kompania tsolika dia tsy maintsy nyroso tamin'izay ny fitondram-panjakana dia mody natsona zao hoe mpiaro ny zony mpanjifa amin'ny apahany io ary niteraka tsy fakazahoana raha teo amin'ireo fikambanana maromaro izay samy atao hoe mpiaro ny zony mpanjifa dia natsona ny mpandraraha natsona ny tsy miankina inona ny tao fampandriana drisa sarisary sinemanina taotao fa ny tena antony tokana ho ia teo dia satria tsy fikambanana mpanao asa sotony any Père Pedro tsy ONG toy ny reny Caritas na ny CRS reny na reny ny kompania tsolika fa orinasa mitady tombony izay orinasa ny raitsy kombakomba taminareo tamin'ny fotoanandrony fa rehefa ela ny ela tratry ny faty antoka ny avosa ihany koa tratry ny trosan'ny vangongo zay tsy nalohanareo nandritry ny taona maro dia tsy maintsy nyroso tamina fampiakarana zay ny fijeriko azy namana faniry zay ny fijeriko azy fa raha
any amin'ny firenena hafa any mbola misy firenena mihoatra ny 10 tsy nampiakatra manino ny isika ny nampiakatra tena maly moa raha mato ministry ny serasera le tsy maintsy mahita ambara foana sy lay solomavambahoaka namana anankiray zay le misalovana ny asan'ny hafako zay indrindra matsy mahalala ny zavatra rehetra sy ny miafina tapipahaizana mieritreritra ny vahoaka hobado dia miteny fa hoe reo nge hoe firenena mpamokatra solika reo nge firenena maninona dao moa ny nambarany de tena manongo teny ianao fa ny zavatra rehetra nampanatenainy zao fitondram-panjakana izao tsy misy tateraka ny akamarony satria inona ny antony zavatra tsy mamokatra no najoro fotodrafitrasa tsy mamokatra tiako teneny tsy mitondra tombotsy mivantana ho an'ny vahoaka tsy lara-pahamenany najoro de efa retsika de tombianombiany resaka colisée izay fomba fotsiny natao hoe rehefa mba tsy eo amin'ny fitondrana angamana izy de atsiaro ny vahoaka malagasy hoe zany andro rajoel zany nanangana zany colisée zany colisée tsisy ilana azy mihitsy fa nanimbazimba sy nanitsakitsaka ny vakoka sy ny fahatsiarovana izany atao hoe niasiny zany atao hoe rovany manjaka miadany zany raha izay nalefa ndray aiza moa ny anina am'izao fotoana zao namana faneritra tsy de resaka itsony na ny tana masoandro io na ny téléphérique ny flyover raha atao hoe zany ay manoko mametraka le pilôna zareo jereo am'izany anie ny fahasaranam-bahoaka de mbola sahinao ve ndre matofoloha manangana zavatra tsy misy fotony tsy misy antony tsy hitondra soan'ny vahoaka fa tena resaka hoe aitraitra sy angitraingitra ho fotsiny fitiavanao te isehoseho amin'ny vahoaka io fa navita fotodrafitrasa tsy misy ilana an'izany téléphérique zany eto amin'ity tany ity tsy misy ilana an'izany eto ajanony raha mbola azo atao dia iverenako le teo mahakasika ny resaka solika teo ihany zay ho any antony raha mafisiko etona fa matona mpiakatra tsy maintsy nampiakatra n'izany vidin'ny solika izany ny fanjakana rehefa avy ny fampirara tamin'ny kompania solika satria efa ny vangongo ny avosa tsy misy toy izany ny trosan'ireo ary ireo tsy perpedro ireo tsy caritas fa orinasa mila manao tombom-barotra satria manana mpampiasa vola ireo manana ny mpiasany zay sahaniny izy misy ny fandaniana zay iatsoroany tsy misy afa-tsy zay dia tsy afaka le fanjakana de mamerina satria tena tsara ny nampatsaiva ny namana faniry an'ny teny raha mato ministry ny serasera tamin'ny taona 7 sa 8 nanao hoe 7 talohany tamin'ny fitondrana ndre mato filoha hery raha jaonary mampianina de anjarantsika vahoaka no mieritreritra am'izay alory vahoaka tena mandinika tsara am'izay aleo tena mandinika alohany andro tsahatsika lay vato amin'ny fotoana manaraka zay hiatrehantsika fifidianana fa izao zavatra mahazo atsika rehetra am'izao fotoana hitenenana izao dia ny antony hoe voarebireby taitaitry ny mamirapiratra taitaitry ny fampelezan-kevitra mamirapiratra sy tena hoe fampanantenana pokaty izay isika no mizaka n'izany sy mividy lafo am'izany am'izao fotoana hitenenantsika izao tena averiko amintsika izany raha mbola nisy teto amin'ny tantaram-pirenena tsy mbola nisy fitondram-panjakana na raha nanatanteraka fampelezan-kevitra ka nanao zavatra mamirapiratra toy nyreny tany am'ireny tany efa mandroso be reny tohan'andriamato andry rajoelona sy ny ekipany inona nefa ny zava-misy am'izao fotoana zao ny mifanohatra tamin'ireny zavatra nampanantenainy reny ny misy ankehitriny izy mianakavy araky ny teny namana faniry no dongadonga manao vakansy any amin'ny toerana lafo vidy rehetra zay tsy takatry ny vahoaka malagasy tsisy mampianatra ny zanany aty amin'ny sekoly-mpanjakana sy ny université-mpanjakana tsy manao vakansy sady ny tamatavy zany izy na any mahajanga fa izy rehetra indray de any ivelany any daolo ny manao vakansy de ny fiara raitra hoentiny izy mianakavy tsy azonao etreretiny zany vidiny zany fiara izany fa ny fiainantsika malagasy sarambaben'ny malagasy de tena mitrongo voahomana ka tsy azo ekena tena tsy azo ekena intsony mila mijoro lay vahoaka malagasy mila sahintsika mitaky fiainana tsaratsara kokoa mila sahintsika mitaky mangarara ary tsy isika vahoaka malagasy ihany fa ianareo zay vahoaka malagasy mpiasa indrindrandrindra any anivony reny toy ny ministera ny fitantanam-bola misy vaovaovao ray ao makasika any ao anivon'ny trésor public taoarinana audit natao dia misy fanodikodinana sy volam-panjakana sy volam-bahoaka mitetina 4 milliards 600 millions d'ariary satria ataon'le fitondrana varina aty amina resaka vanilla aty itsika aty amina resaka hoe mety ho fiakarany viditsolika aty itsika
de izy mianakavy manao ny ataony ihany eo a mifampiaro ao anatin'ny ratsy ka so ihany fa misy ny mpiasa-panjakana ny anivon'zay hoe sampana brigade financiera zay a nanao audit satria anatany am 10 mahery tany ny fanadiadina nataon'izy ireo a de nahitana an'izay ka engany mba tsy matymomoka tony ny aferan'le madama be atreto aloha nyle madama be zany a de any izy miriry ihany tsy ankete mihitsy le raha mato nefa de vola amina centaine 2 milliards volam-panjakana volam-bahoaka no voahodikodina tao anatin'izany ka dia mampirisika anareo mpiasa-panjakana indrindrandrindra hoe anareo nivon'ny ministerany fitantanam-bola ifanatona aminay raha ilaina anomeny vaovao amoaka ny zavatra tena misy satria fantatray fa nisy kitrahana trano tsy misy toy izany ao nisy ny famoam-bola tsy araky ny tokony ho izy zay efa nilaviny tany anivon'ireny contrôle financier reny a nefa nandeha mibaika avy any amin'ny prime ministre sy ny rehetrarehetra hoe tsy maintsy alohanareo io zavatra io ny zavatra toy izany alefaso fa vovoaka tsika io fanta-bahoaka satria fotoana n'izao a atao hoe efa tena mizaka ny tserany ainy zao ny vahoaka malagasy ka ianareo mbola misy ny manara roatra sy miray tsikombakomba satria raisy ny vahoaka malagasy mpiray tsikombakomba ianareo mpiasa eny anivon'ny ministera fitantanam-bola indrindrandrindra na ny androm-panjakana hafa nareo départementa ministériel hafa rehetra izay tsy mamoaka rehefa tsy mamoaka ianareo tadidio tsara fa mpiray tsikombakomba ianareo ary hoavy ny fotoana nadinana anareo fa raha izao zavatra misy ankehitriny iaina ny eto Madagasikara izao a tsy aritrela intsony a izao fitonana andre mato andro radioela izao ka izao andre mato filoha ty antso nataonay hoanao antso nataonao hoanao sy ireo mpiara-miasa aminao atao tompona andraiky mpanjakana ambony misy eto amin'ny firenena fantatrareo tsara fa misy atao hoe président Ravalomanana ny ambadimbadika any aprimy kely aloha ny ambofo aprimy ny ambofonao manetrehatena ianao andre mato filoha mba tsy ampitombo zao fahasairana nefa tsy hitantsony zay fomba hikalifie azy zao a adidinao ny mifanatona amin'ny président Ravalomanana zay fantatrao fa lehibe ny mpanohatra zay fantatrao fa raha aman-dreny fantatrao fa raha aman-dreny manana traikefa raha aman-dreny manana finiavana ifanampy ny amin'ny amoahana nyty fireneny ty ao anatin'zao fahasairana zao marina miteny ianareo fa mitady vahaolana marina fa miteny ianareo fa mitady azy fomba hoentina manatsara ny fiainany voaka malagasy fa inona nefa ny misy tsy ainareo le mamahan'lay olana tsy vitanareo ny mamahan'lay olana ka zay ny teniko hoe mifanatona amin'ny président Ravalomanana aleo isika mifampiresaka ary tsy amin'ny président Ravalomanana fa maro ny ray aman-dreny a manana maizy azy ato amin'ny firenena aleo tsika mifampiresaka aizany tiako atongavana tonga any am'le hoe concertation nationale tsy mahakasika ny fifidianana ihany tsy mahakasika ny resaka lalàna amin'ny fifidianana ihany na fomba fanatanterana fifidianana fa ny resaka toe-karena sy ny sosialy amin'ny akapobeny mino a fa raha olokendry raha tena olokendry ny filoha-pirenena de anetry tena ifanatona am'ireo tompona andraikitra indrindrandrindra ara-politika raha aman-dreny zay efa nitondra ny firenena ary manana an'zany fahaiza manao zany afaka mifampizara hoe inona ny tokony atao inona ny safidy tokony atao amin'ny resaka politika amin'ny akapobeny anamaivanana zany fahasaranam-bahoaka zany ka de ho hitantsika eo andre matofilo na anao mbola iziriziry na mbola obezesta na mbola ireare ny amin'ny hoe mieritreritra mahavita irery ny famohanany zao fireneny zao anatin'zao fahasaranana misy azy izao zay namana faniriny tena naovako antso hoe ampy zay tena ampy zay andre matofoloa efa niporofonao fa atreo ny vitanao tsy vitanao rery io mifampiresa am'zay lafikery rehetra misy eto amin'ny firenena zay verina fa hoe grande porte zany ho an'le fitondram-panjakana na varavarana lehibe ahafahany mivoaka anatin'le situation mba tsy avinavina tsony mba hametraka ny ambadika any lay mety ho fizazahoana ho mahavita zavatra kanefa mitarika fahampotena plus le fanjakana mipetraka eo plus potika le firenena ary mepotika le voaka malagasy ary potika le mba fiarikarena kely zay mba efa azo atana am'zao fotoa zao dikan'izay zany mila fireneny le mitondra fanjakana zany le avinavina sy le fizazahoana ary ny mari-pandrefesana an'izay koa nge de hoe efa mikisaka ny anatin'lay fiarana le fitondram-panjakana ny akamaroany vaoaka hitantsika eo anatin'le réseaux sociaux satria ny akamaroany mpanohana mafana fo député fetra de efa samy miteny mipala efa manitsy efa mitondra fanenenana nanoanana n'le mpitondra fanjakana dia zay zany efa betsaka le mpanohana azy tany amin'ny 2009 mo efa nienan-dalana taty amin'ny 2014
de le mpanohana azy taty am 2018 efa vo mainka ny enan-dalana be mihitsiny fa ny renforceny doublan ary aty am 2022 tsika am'izao fotoana zao de efa maro ny tonga saina hoe tsy possible atsony tsy azo toizana atsony fa zao omena sansana varavarambe le fitondram-panjakana any anatin'le concertation nationale raha ohatra ka mbola tonga saina ihany mampalahelo ary mitandrema io zava-misy iaina ny filoha io any Sri-Lanka io rajapaksa mandeha tongotra 4 kilometatra mitsoka miaraka amin'ny fianakaviana azony olona daholy ny rehetrarehetra momba azy de tsy maintsy tamin'ny voalohany mbola nieritreritra ihany nampiasaina mitandro filaminana de nitifitra de niparitaka le vahoaka aloha tamin'ny faharoa nieritreritra nandavan'le gouvernemanta de hoe izay angamba ny lalina mety atao de mbola ny ziriziry tsy nanala n'le ministra zay rahalahany ihany ministra ny vola natao amin'ny présidence sy nomena an'le société rehetrarehetra kozayany amida enfansany niariniaritra taminy niarana anao afera taminy fantatry ny olona daholo ary ny dotena fitaovana mpitandro filaminana ahafahana manamafy an'le fahefana nanao fanambarana fa tena mafy be ary tsy lefitra nampiasa ny lalàna sy ny sisa fa zao efa nytenentsika député fetra fa misy limite ny fanjakana misy fetra an'io ary efa niainana teto ambony tany ho an'izay nevitra azo mafy be fa rehefa nijoro ny vahoaka révolution moa nitondrany zareo azy fa mouvement des paysans izy any amin'ny faritra sasany firenena sasany de voatohatra de miala de matsiary fangiry foriana zara fa nahavimbona ny akanjo teny akoditra sy ny karapanondro sy ny kopy sy ny inona moa le fiteny azy ty bokim-pianakaviana zara fa nahatondranyzany sisa fa tsy nahatonda ninina satria mafy la etsy bahoaka de zany tenentsika hoe amin'ny fotoana ahafahany vahoaka amin'ny raha inona sy ho tonga saina fa tsy anaiky foretina lavy eo tsy anaiky pitehana lavy eo zany ny zavatra farany sarotro indrindra ary de mba mahaiza mahay makalesona satria raha nisy fanjakana député fetra tokony nahazo lesina be indrindra nandritry ny republika telo ny fandimby de ty fanjakany ty fa vo mainka namerina zay ny lazainy fa tsy mety ny nataon'ny hafa raha ohatra ka tsy mety ny nataon'lay 12 taona lasa zay ny dimbiasana 10 taona lasa de fa mba misy varavarambe eo io hoe tsy vavahanareo ny jirama tsy vavahanareo ny tontolo solika 1200 milliards d'ariary ony zay ny atahorana hatramin'ny farantaona zany hoe 6 000 milliards ohatriny zany efa tafiakatra 7 000 milliards de FMG de matahotra amin'izay tsy ho tafavoaka tsony de tsika vahoaka ngeny ny asaina mandoha an'le trosa an'le pétrolier fantatsika ve fampiakarina vidy-tsolika io alohanao io ry malagasy io raha mbola tsy fantatra iza sizany nanodana tamin'io ohatriny na ny tiposa azo ny sasany amin'io ny dipany sy ny karazany zany efa tsy resahana tsony zany de ianao ny asaina mivesatra amin'izany ry malagasy satria matahotra le mpitondra fanjakana hoe tsy voaloha ny FMI efa mazava ny anazy tsy azo atao latsaky ny 100 milliards d'ariary ny trosa amin'ny pétrolier io nefa ny trosa misy am'izao fotoana zao atahorana de efa tonga ty amin'ny 550 milliards d'ariary de atahorana ho tonga am'izao enjana lizy de asaina amin'ny vahoaka mampavesatra zany de lasa manao promesy vaovao any anatilapa rehefa miona ampitatitra hoe omena fitaovanareo atsaraina amin'ny fiarakodianareo sy ny sisa ay zao anatin'ny teti-bolam-panjakana indray no kitehana sy olona lovina zany nefa ianao raha karaman'ny vakasio amin'ny mpampianatra tsy voalohanao ny karaman'ny mpiasa mpikojakoja lalina tsy vitanao ny PAT ny bourse anaovanao digitalisation de mba mihevitra ny voko concombre ve reto olo reto e de mamoriporin-javatra isanandro anany député fetra de zay sofa miasa ianareo sy olo mavamboaka tsy manaiky lembenina eo anatrehany zany zava-misy rehetra izany namana faniry a ny zavatra mahazo atsika am'izao fotoana zao a dia ny fomba noho ny fomba nytondrany nandriamatoany rajoelona ny firenena nanomboka tamin'ny taona 2024 izay a fotoana namafazana ny lainga sy namafazana fankalana teto amin'ity firenena ity a dia io iarahantsika rehetra mizaka eto ankehitriny a izany
vokatry ny lainga sy famafazana ataoko hoe fankalana sy fitaka izay zao zany ny zava-misy misy ny atao hoe iarahandrehetra mahalala zany ny fomba fitantanana firenena ny ankapobeny dia misy fombafomba atao hoe iraisan'ny firenena rehetra maneran-tany fa ny azy vao nanomboka ny 2024 inona ny nampanantenainy raha nidina nanangana gouvernement anteny an-dalambe Andriamatoa Rajoelina dia ny hoe ho ampidinitsika 500 ariary ny vidin'ny vary iray kilao ho ampidinitsika 504 ariary ny vidin'ny menaka 2 litatra teny aminareo efa nisy kajiny azy ao ambadika efa fantany tsara fa tsy ho vitany mandrakizay ny ampidina n'izany amin'izany vidiny nampanantenany izay fa nefa nieritreretiny dia hoe horobaina ho alaina ny fananan'Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana ao amin'ny orinasa Tikos Magro dia ireo no amidy amin'izay vidiny nampanantenany izay inona ny zava-nisy teny izay ny nataony nataony fandrobana manara-penitra ny fananan'Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana zany ary ny tena loza tany aminy no narotsaka zany za tafaresaka tamina olona anisany nandroba tamin'izany ary nijoro vavolombelona izy nanao hoe ekena fa raha ohatra izy tamin'izany fotoana zany namidy 500 ny kilao any vary dia nangataka ireo ilay mpandroba miaraka taminy aloha mba atao 900 Andriamatoa filoha fa ny ariary 100 mba makany aminay dia ny 500 makany amin'ny Andriamatoa filoha zay ny tenin'ireo naman'ireo any zany namany zany mbola velonaina somatsara zany namany zany nanomboka tamin'izany fotoana zany noho ny fitahana ny vahoaka malagasy nanomboka nafafy teto izany hoe fomba fanaovana politika feno fankalana sy feno lainga izany Andriamatoa Rajoelina no nitarika an'izany tamin'ny taona 2024 io zakaitsika amin'izao fotoana izao io satria tsy nieritreritra hitondra firenena makany amin'ny resaka fampandrosoana zany mihitsy Andriamatoa Rajoelina fa ny olona tamina resaka laingalainga sy ny fikafika sy tamin'ny fitaka madinidinika ny fanomezana tombony an'ireo namana sy akaikika azy rehetra zay ihany no nataony teto amin'ity firenena ity dia izy ianareo tatsaha amin'izao fotoana izao manona ny famokarana manona ny fambolena manona ny fanatsarana ny vokatra sy ny fiompiana sy ny sisa manahoana ny orinasa nisy ve ny fanampinana tao amin'ny orinasa raha ohatra ka toe nandalo krizy ny reny valanaretina Covid-19 reny isika tsy vao mainka kaparanjo no nahazo anareo nisy ve ny fanosehana na ny fanampinana zany orinasa zany mba hoe anao création d'emploi na mba hoe ny fanomezana karazana tombony na hoe fanalefahana ny resaka vesatry ny etra sy ny aba mba hafahany mamokatra misimisy kokoa ary manao recrutement tsy nisy an'izany politika zany teto fa dia hoe maka manome ihany ianareo manome zy ianareo fa mila vola le fanjakana aiza zay resaka mpamatsy vola aiza le resaka hoe ho an'ny factory ho an'ny distrika aiza 700 ny distrika eto ka tsisy tonga tsy inona le mpampiasa vola satria inona ny antony tsy fandripalemana miamanjaka isan'andro raha ohatra ka misy olona mananeritreritra ny anangana orinasa eto amin'ity Madagasikara ity dia jerevo ny famatsian-drano sy ny famatsiana jiro araka ny tokony ho izy ve jiro tapaka lava rano tapaka lava izany olona dala ampiasany volany eto amintsika amin'izany antony zany aiza le 400 mégawatt nampanantenanao Andriamatoa filoha tsy misy na ny anankiray teo raha mpotehanao ny 70 mégawatt ny 70 mégawatt zay efa nataon'ireo mpitondra ny fandimby reny napokanao reny noho ny hoe tsy zéro délestage amin'ny farany taona zéro coupure tsy nanao ianao na tsy namokatra ianao na 1 mégawatt ara tsisy tonga ny mpamatsy vola tsisy tonga ny mpampiasa vola satria araka ny teniko teo jirama mialaina ny misy teto satria ataonareo vasale fanodikodinana solika ao anatin'izany jirama zany resaka kitrano trano tsy misy toy izany ao anatin'izany jirama zany nompotehanareo ny era Madagasikara mbola maivava ihany le raha matompangalaketsa izy tsy gisa lafa gisa vavy reny rehetrarehetra reny zany ny zava-misy teto amin'ny firenena dia mbola sahanareo mifampiatso sy manilika ty amin'ny mpanohatra hoe ny mpanohatra nitady an'izao fa 10 000 ariary nge nieritreretin-drareo fa raha zareo ny teo dia 10 000 ariary ny litatra ny solika nareo ve mitapy teo izahay tamin'ny taona 9 ariary ny litatra tamin'ny baril mihoatra ny $100 ainay no fe azy satria ai ny filoha Ravalomanana ny fe azy zay nge teneniko tana mandondona any Andriamatoa filoha any Rajoelina tana mitondra taratasy dia mitondra stylo dia hoe inona ny tokony atao président Ravalomanana ahafahana manamaivana ny vidim-piainana zay tena tsy mitsahatra mihazakazana amin'ny vitesse grand V
tsy haitoaina tsy hitanareo zay anaovana azy te mbola mirereny ataon'le ohatran'le tamin'ny sary iverenako le teo fa adiniko moa ny nanao fanamariana tamin'iny teo hoe ireny ny fomba n'lay mpitondra lay tsy mazaka toerana reny ny fomba n'lay mpitondra tsy mazaka voninahitra fa na chef district izy na président fokotany ary any aminay eny boribory tany fa adimy de manao vava toy izany hoe izahay no eo anay ty azony fa asahina re zany azony kolotsaina ny taizaina zay indrindra zay le milasitra ny voany izy mianakavy zay le ohatra ratsy namen'andriamatofolo azy rehetrarehetra sy ny mpanaradia azy nanomboka tamin'ny taona 2024 de ho gaga ve isika raha ohatra ka tonga am'izao fa sairanana tsoroa matany mahazo ny voaka malagasy izao lozy ty tena tsisy ohatra ty mihitsy de zay le teniko teo hoe amafisiko ny teniko teo satria fa mananotanina ny ora atao amaranana n'zao fandaran'zao averiko indray mandeha fa tsy misy zavatra mandeha eto amin'ity fireneny ity satria kinafinafina sy laingalainga no nafafiteto nandritrin'zay 13 taona nitondran'andriamatoa Andry Rajoelina izay ny raha covid tsy mazava ny fampiasana ny vola rehetra tao ny 20% ny vola azo fanampiana avy am'ireo malalatanana avy any ivelany ny jirama tsy sasatry ny mena subvention ny knapsa reny nanaovan'izy rehetra kitrano an-trany tao ny findramam-bola sy ny fampiasana ny vola mpisotro ronono sy ny tsy mazava aminao tsony hatramin'izao tsika miteny zao fa vavabe ny ataon'ny be ny tanàna hoe amin'ny mpitatitra rehefa tsy anao dia averina ty ny lisansa fa mahita ohatra zany ny fomba nareo menakavy hatramin'ny rovintsika eo nanaiky an'izany ry vahoaka anatin'izany koa ny resaka marché public na ny tsenam-barim-panjakana izay azy mianakavy ny fizarana izany na ny fananganana nireny atao sekoly manara-penitra any solombavam-baoaka ierdeny ka amarony reny tsena am'ireny asa ireny sy ny ireo lela zaina fa building manara-penitra mbola tsy mety vita mohatra am'izao misy amin'iny lalana tsara sotra iny izy mianakavy ny tompony reny asa ireny tsara ho fantatra reo vahoaka zany ny resaka volamena ny resaka vatosoa izay aondrana tsokisoko ny arem-pirenena ny arenandranomasina ny resaka foza resaka kraby io resahaka io izay resaka hoe tena feno osika sy feno kitrano an-trano ny amin'ny resaka fanomezana lisansa tsy misy zavatra mandeha eto amin'ity fireneny ity fa ny azo mianakavy ihany ho iaho teo de mandra-parovintsika no anaiky an'izao toraka zany le SPM nandrendrehana ny saim-bahoaka nafatra PPN aiza nidina ve ny vidin'ny PPN nidina ve ny vidin'ny solika aiza le lazaina fa hoe firenena sy compagnie solika fampiararan'andriamatofolo aiza le vavabe andriamatofolo hoe je ne serai pas plus nul que le président Ravalomanana nul rangahy ianao oarina président Ravalomanana sy mpitondra ny fandimby teto vavanao zay tamin'ireny fifanatrehan reny nialatsina andriamatofoloa vavanao zay nataonao tamin'ny président Ravalomanana ka zay indrindra dame mananina raha niaiky fotsiny tamin'ireny zao fa tsy mbola ohatra ny teo ihany mbola manesoesy sy manao fomba fijery afafa hoe dame vocabulaire vaovao nga zany rehefa tsy hay de maneky nataonareo ahoana moa zany flora jaonary mampianiny zany raha mato ministry ny serasera sy andriamatofolo ny fanira tsirana sy ny atao hoe fanaovana tsinitsinina fa filopireneny zany olona zany tamin'ny fotoanandrony ny tsikerainareo ny fomba fitantanany rehetra ny tsikerainareo ny famokarana herinaratra ny tsikerainareo ny resaka tsy fandriam-pahalemana fa avolo eny am'izany olana misy am'izany misy am'izao fotoana zao hatramin'ny tondrana andriamatoa Andry Rajoelina na faly anareo na tsy faly zay ny zava-misy am'izao fotoana zao tena ampy zay tena ampy zay fa tena tsy azo ekena tsony ny toizan'izao ambola fotoana maharitra manetreha tena manatona ny ray aman-dreny am'izay tokony fanatonana andriamatoa Andry Rajoelina mba tena anamaivanana sisa sy anomanana ny fifidianana anomanana zany fifandimbiasa-pahefana tena hoe mba ny olona tena laniny vahoaka no hipetraka hitondra ny firenena fa tena tsy lasa tsony ianao hoe tena tsy azo ekena tsony ny zavatra toy izao ka dia zay nao namaranako ny anjara fitenenako namana faniry hoe ny zavatra rehetra natao hatramin'izay sy ny tsy natao io mitambatra am'izao fotoana iainatsika androany izao niakatra mividitsolike nanao an'izao sy zao ry tsy mandeha tsisy fandriam-pahalemana satria tsy manana asa ny olona tsy manana hividianana sakafo tsony ny olona de satria no ny toetra sy ny fihetsika nataon'andriamatofolo sy ireo mpanaradia azy zay narahan'ireo mpitondra azy fotsiny ao anatin'le atao hoe tsy fahaizana mitantana no anton'izany ka de ao anatin'izay tsy hoe rehefa mangina ny vahoaka mieritrereta ihany il faut se méfier de l'eau qui dort izy ny teny frantsay zay tandremo andriamatofolo tandremo mpitondra fa ho avy tampoka amin'ny fotoana tsy ampozina ny fitrotran'ireo vahoaka raha mbola toizanareo zao fomba fanaonareo zao ka dia zay no metrahako ny
efa manomboka satria anaty réseaux sociaux antsika de bitefetra mahita hoe miala rajoelona be tabe mihitsy efatra zay zany zao ny zavatra hitantsika mandeha be any na efa zay ny afisy efa mandeha any ary rehefa tonga am'izay le izy gaga ianao na ny mpanohana azy teo aloha miady aman'olona mihitsy no mifiarovana azy ary no miteny hoe tena mialay ianao raha kikimzany efa tonga an'izany be da be izy ao miala rajoely ohatra ny hashtag efa mandeha zany izy dikan'izay efa feno le kapoka zany fa io moa zany de ho an'le mpanohana an'le fitondrana de ny anazy lasa izy miaro an'le fanjakana de mifomba iarovany azy manentsika an'le tamy 2002 2003 sy ny 2000 tatana ny président Marc Ravalomanana nefa efa izy no mitondra am'izao fotoana zao de zay le tenentsika hoe raha mpitondra mitady excuse zany fa tsy mitady solution de mba tongava saina fa tena nareo mihitsy zany no faible anatin'izay izy moa zany rehefa mampiasa an'le voambolana akory zareo de ahitana taratra zany am'le hoe tena efa voky reto olo reto mikitika an'le misy teny zay manko any hoe kely ny andohanao de lehibe ny afaranao ohatrany rehefa maneho hevitra izy menakavy de ohatr'izay fomba ay le tiany atao zany de ohatrany nahantra ianao de tonga mpanan-karena satria nangalatra izy menakavy nanao zay tiany ataotao izy menakavy fa le vahoaka tena mitrosina amin'ny tany ery de izy hoe mevera ihany tena fa io zava-misy rehetrarehetra amina système na amina ino moa zany tsy hoe système fa amina trangana fanoherana io na de ohatrany tsy de tena hoe raharahinareo ary izy fa minimizenareo efa misy alahelo sy ratrapo ho an'le vahoaka malagasy ao anaty fa ampiseho amin'ny endriny samihafa le fahasorenina sy le alahelo sy ratrapo ka raha io no mitambatra explosion ny anaran'izany fa mandeha tsy kelikely izy io miala rajoelona mandeha be tabe ny amin'ny tambajotra sosialy io efa matoa tonga am'izay de fa mba mieritrereta ihany hoe tsy hoe tokony andiny tena de ahoana so de andondombaravara ndao ry concertation fôtriny tsy nety le concertation anatany tsy nety le concertation anafambolena tsy nety le concertation ansenity eo fa concertation nationale miaraka mivondrikely rehetra mety am'izao fotoana zao ary dia miaraka mijery zay mahasoa ty fireneny ty de pitefetra tena marana azy tsika teny zay zany ka fanamafisana an'izay teny namana faniry jereo ny afaranareo ihany fa rahany zany hoe ny zava-misy ny faneho-kevitra ny anivony reny tambazotra tserasera ny faneho-kevitra eny anivony fiarahamonina rehetra eny dia efa leo sy tofoka tanteraka anareo ny vahoaka malagasy ary tsy manana tsony atao hoe fahatokisana aminareo hoe mbola amoaka ny vahoaka ao anatin'izao fahantrany zao fa ny fanohatra am'izay aza dia ny mbola hoe mampiditra ny anaty lavaka sy ny anaty kizo ny fahantrana no ataon'Andriamatoandro Rajoelina sy ny ekipa izay miaraka aminy eny manomboka any amin'ny fokotany io mandalo amin'ny ambaratonga mpitantanana isa-tsokajy na ny commune na distrika na ny faritra izay efa nitsakitsahana moa satria ny solona ny ty gouvernoura tsy misy ilana azy ty de zany tsy resahana intsony fa nitsakitsahana lalam-panorenana fa hoe le faiza manao n'Andriamatoandro Rajoelina sy ny mpanaradia azy ny amin'ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny mbola ametrahany vahoaka fitokisana ve ny valy no adiatsia satria efa fitambarana zavatra marina nomboka tamin'ny 7 zay nafafiny tamin'izany ijinjay ny vahoaka malagasy miaraka amin'ny fa zao izy dongadonga satria nangalatra izy dongadonga satria izy teo amin'ny fitondrana izy dongadonga daholo satria ny tsenam-bary-panjakana sy ny rehetrarehetra fa teo ampelantanany daholo dia mieritreritra izy fa nety ny fiainany vahoaka malagasy nefa ny azo mianakavirery no mety ka dia zay namana faniry anatin'izay no ametrahana ny veloma mandra-piresaka sy mandra-pitafatafa ndray amintsika rehetra mpanaraka ny fandarana miara-manonja dia araha eto nanaovana ny kopakopa-tanana indrindra ho atsika rehetra any ivelany itsika eto Madagasikara itsika any Europa rehetra any itsika any Amerika avaratra rehetra any izay tsy mahafoy ny fanarahana izao fandarana miara-manonja zao dia zay namana faniry no metrahako velomantsika de fisaorana ihany ko andre teknisianina rehetra sy namana nandray anjara zokomonta namana rina ary le teknisianina rehetra mandray anjara mifampitana izao fandarana zao mba ho hipaka hatrany amintsika tsirairay avy rehetrarehetra any ka dia zay ary fa de metraka ny veloma mandra-piresaka amintsika rehetra mirary soa antsika rehetra veloma tompoko